francs zany melalina ny fahantrany malagasy ary tena atsoina hoe pire ny fahalafosany vidim-piainana amin'izao fotoana izao. Etsy an-daniny anefa dia misy ny hevitra mifamoivoy inina aparitaka mba hoe hanaro tsaronana ny tena marina eto amin'ny fireneny ity. Ireny le atsoina hoe sophisme. Ho antsika manao filozofia dia mahafantatra zany tsara. Hevitra tsara tarehy, hevitra ohatrany hoe azo hohanina mihitsy, kanefa rehefa fakafakaina dia ny mpampianatra filozofia milaza hoe zordiran-kevitra izy ireny, ka mila mamakafaka tsara isika, mila misaina tsara amin'ny hevitra mifamoivoy eny rehetra eny. Zay ary no hoe latongo lasy tompo vavy fampidirana ihany iny fa omena vetrany ny namana ny famakafakana sy ny fanazavana fa eto ny maître Yantra Razafy-Manantsoa sady solombavambaoaka ny Madagasikara, eto ihany koa namana mpanao gazety Fidèle Razarapera sady solombavambaoaka ny Madagasikara ihany koa namana Fidèle Ndao ary Zatsy. Miaraba atsika rehetra mpanaraka ny miara-manonja amin'izao maraina izao. Eto am-piandohana dia hitondra fanazavana foitsika mikasika ny zavamisy eo amin'ny fomba fanehoan-kevitra tao anatin'izay herinandro vitsy ny sininy ity miara-manonjy ity zay, satria dia miakatra faratampony ny tsy fahazakana ny demokrasia. Maly zay mianadahy reto dia tsy kakaka nome fotsiny nahita ny fihetsiky ny any an-daniny hoe ohatra io fa manamarina le zavatra tenentsika hoe handrovitsy io fanjakana io. Ary rehefa mandrovitsy io fanjakana io dia efa niteny zay tamin'izany fotoana zany hoe rehefa mandrovitsy io fanjakana dia reto avy ny ataony hanao fanenjehana mahery vaika an'izay olona aya iny na atahorany eo amin'ny fanehoan-kevitra ka laza marina sy amotsipotsitra ny tsy mety ataony, ary anosipotaka an'ireo olona zay tsy zakany sainy amaneritrerindreo amin'ny karazana zavatra maro samihafa izy. Mbola tsy nandeha akory ny fifidianana dia efa napafantatra anareo vahoaka malagasy rehetra ny tenako tamin'izany fotoana zany hoe raha misy ny olona tsy azo omena fanjakana dia isany Andriamatoa Andry Rajoelina. Ny antony tsy hoe tsy mendrika azy zany fitondram-panjakana zany fa tamin'izay no niteny anareo hoe tsy mahazaka demokrasia izany Andry Rajoelina zany. Androany dia voapirofo zany, nanomboka omalitsika zany dia nahita pirofo mitoaka amin'ny tenda mihitsy fa marina ny filazana izay napetrakintsika mikasika an'izay ataontsika hoe tsy fahazakana demokrasia zay, satria tena hita taratra amin'ny fihetsika izay ataony eo anivon'ny fitondram-panjakana izay lafiny tsy fahazakana demokrasia zay. Hametraka karazana fanazavana fohy aminareo hoe ohatry ny ahoana izany tsy fahazakana demokrasia zany. Raha ohatra ka naranareo tsara ny fanazavana zay netiko teto omaly dia niteny mazava hoe misy sokajin'olona mahazo miteny zavatra anankiray izay tsy eritreretiny sainao avy any amin'ilay mpitondra fanjakana tsy mahazaka demokrasia. Etsy ankilany dia misy sokajin'olona tsy mahazo miteny ohatran'izay fa raha miezaka miteny marina amin'ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana dia ambara fampamadika na sakanana avy hatrany izay fomba fanehoan-kevitra zay. Inona ny zavamisy? Ny zavamisy dia endrikendrehana faratapony zay da reto omaly. Nyantso daholo nareo ahoana zao dia za moa niteny fotsiny hoe tsika ne kristianne mamelany elo no fa tsy fatany zay ataony fa tsy mila misendoatra oatra azy, fa raha ianao no misendoatra dia hoentiny any amin'ilay lalao maloto tiany atao eo amin'ny fanaovana politika, satria zay ny tanjony. Tsika mitondra hevitra, manazava hevitra dia ny azy ny tiany atao hifamaly an-gazety tsika, hifanebaka an-gazety tsika ary aza dinoanareo. Fa raha ohatra ka amin'ny fomba fanao izay natao omaly ka itsika niditra amin'izany lalao zany, za samy teny aminareo mihitsy fa miboritra amin'ny sobika ny fatatsika mikasika ny olona rehetra mitondra amin'izao fotoana izao sy ny manodidina azy, na ny olom-boatendry zany, ministra, Ragova, Tale sy ny sisa, na ny olom-boafidy zany manomboka any amin'ny ben'ny tanàna, solombavam-bahoaka, ny filoham-pirenena,
manana zavatra horesahana an'izany koa ny aty amin'ny fanoherany raha amin'iny style nataonareo maly iny saingy zao ozy izy ny zokobe ndrenjato hoe malala fomba mimpanohitra e zay raha nga mihaja tsy manao lalao mirefarefa mitany ohatr'izany zay fa ny zavatra resahanay dia hoe tsy ny fiainany sombamboakanitra razafy manatsoa no problème mivoaka malagasy androany ka hoendrikendrehana hoe akizy mipasteur tsy zany ny problème vahoaka androany fa ny problème vahoaka androany dia hoe miakatra ny kapoaka ny vary tsisy ny fahefa mividy afahana misitraka ny vary ray kapoaka any amin'ilay mpiaramonina amintsika tsy misy ny orana zao vao mba misy ohatra ny sakasakan-drano kely eny an-tanimbary maina ny vary maina ny fambolena tsy vita ara-potoana ny ketsa zany ny problème ny olona ny arem-pirenena miondrana farak'izay zokiny zany ny problème ny olona ny jirama tratra ny subvention farak'izay zokiny avy any amin'ny fond covid zany ny problème ny olona fa tsy ny fiainan'ny delona kely tsy ny fiainan'ny député anitra tsy ny fiainan'ny ministre Andrenjato tsy ny fiainan'ny maire Guy Maxime tsy zany ny olona tsy mitady an'izany fa ny tadiavin'ny olona dia inona ny fahamarinana tokony ho fantatray mikasika ny fitantanana ny raha-pirenena tsy ny fiainanareo ny fiainanareo azy nalolalovina amin'izay lalaovanareo azy any mahazo manao setrasetra mpiainana rehetra nareo fa tsy antany andro amin'izany zahay satria ninona tsy zany ny tadiavin'ny olona androany fa ny tadiavin'ny olona androany dia hoe avoaka ny zavatra tsy mety amin'ny fitantananareo amin'ny firenena ary mila manana fahasahina amin'izany zahay miezaka nareo anapempo anay amin'izany mbola ampirisinareo aporisinareo raha ohatra ka mbola mazoto fa tsy ampiembotra anay zany fa vao meza hijoro amin'ity raha ty ambaranareo fa hoe zany delona kely zany ohatra mipastera mihitsy rehefa miteny azafady ozy izy ny zokobe ndrenjato zay e azafady anaovana azy atsiny fa zahay taiza tamin'ny soratra masina e mbola kely dia efa nanao sekoly alahady lehibehibe nanao sekoly sabata noho izany ny anay ny tenyny soratra masina iainana ohatra ny lalam-panondrenana maninontsika rehefa manao famakafakana makandiny-dalàna lalam-panondrenana ao amin'ny ohatran'izao sotra zao dia miteny hoe hoentiny zany anamafisana ny fanazafana ny teti-bolam-panjakana dia voafaritra ao amin'ny ohatran'izao sotran'izao miteny hoe ko maninona raha baiboly no entinay zany ange faratapony zay kristianina nareo rehefa tsy tia baiboly rehefa mianihana mahazo fanjakana aza sakana nareo zay tsy ampiasa amin'ny baiboly fa amina iondanana taiza ny soratra masina zay tompoko oka mihitsy lamina ary aloha azavany resaka fa zay dia tsy maintsy mampiasa ny soratra masina amin'ny fanazava-kevitra fa ino ny faratapony tsisy amboniny baiboly eto fa raha nareo vonika nitsakitsaka an'izany sy tsy rarahan'izany anareo ny anareo fa zahay kosa na ho teneninareo ary fa ohatra ny paster rehefa misy toko sy andininy ilaina ao amin'ny soratra masina io dia ampiasainay mono raha ny toko sy andininy ao anatin'ny baiboly ange be da be ny sarotra ny manaraka azy e fa ny zavatra mba tsikatro fotsiny be fahotana daholina ny olona tany am-piandohana tany ary zany mpanjaka Salomona zany zany mpanjaka David zany fatatsika ny tantaran'izany teo amin'ny fiainan'iray manontolo fa zao ny Sodoma sy Gomora ny loza indrindra satria na inona fahaditsona teo amin'ny fiainan'izany mpanjaka Salomona sy ny mpanjaka Davida zany tsy lasa siry reo olo reo fa rehefa nandeha kosa setrasetra-piainana tao amin'ny Sodoma sy Gomora lasa sary vongatsira ny olona mivoaka avy ao navotan'Andriamanitra tsy nisangy mihitsy Andriamanitra tamin'ny Sodoma sy Gomora zany hoe ny olona manao fomba Sodoma sy Gomora dia tsy sangin'Andriamanitra fa ataony lasa sira no zany dia aminay zany soratra masina zany ondanana tsy zahay zao mihitsy ny setrasetra any amin'ny Sodoma sy Gomora azafady tompoko tsiditra amin'izany zay nalam-panondrenana fehezina ny baiboly no loavina tapony loha ny fitsipika amin'ny feny lalàna rehetra dia atao eo ambany maso noho izany dia sariana ny saitsika ianareo mpanaraka ny miara-manonja aza malahelo ny fonareo minoan'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra entina ampinoana tsy maintsy mahomby foana zay tadidio zay tsy miady reritsika tadidio zany ary eto dia mametraka aminareo zay fa raha miara-manonja mifandarana izahay rehetrarehetrarehetrarehetra atao anatiny maneta anato miteny ato raha enjehana aza arakaraky ny anenjehana anay vao me zay lasa miara-mafonja zay tadidionareo zay aza mana amin'izany tsika efa apoziny zany raha tsy manao an'izany izy dia tsika hoe niova izy fa mifanaovany an'izany ny tena manamarina ny zavatra nylazayntsika hatramin'izay koa eto dia misintona tsara ny sainy mpanaraka ny miara-manonja oka tsy hoe tany-po ko tafiditra amin'ny lalaony amaly faty raha sanatria ka tezitra dia anao an'izao
avelao izy aza mikitika azy kely akory aleo izy anao sitrapony fa ny atsika ny tanjona dia hoe ahoana ny amahana ny fiainan'ny firenena zay ihany ny resatsika tsika tsy miditra amin'izany aza mikasikasika an'izany nareo ary aza malahelo amin'izany ny fonareo ka mampalahelo mihitsy fa ahoana zao olom-bo ositra reny tononony reny anazy Andriamanitra zany e aza makapany amin'izany tsika fa tsy anjaratsika ny mamaly anjaratsika ny mangina fa izy mamaly an'izay tokony hovaliny arakaraka ny zavatra nataony tsirairay zay ny no entiko mametraka tsara amintsika hoe ny zavatra misy ankehitriny dia taratry ny tsy fahazakana demokrasia maly tsika ny resaka hoe raha ohatra ka ny olona miaraka mpitondra fanjakana akaiky mpitondra fanjakana tsy avy any an'indran-tany tsy avy any amin'ny faritany no miteny dia mety daholo zay teneniny ekena daholo zay lazainy tsy misy fanamariana hoentina mikasika an'izany nitondra ohatra taminareo teto amaly fa raha ny fomba fanjakana avy any amin'ny faritra no somary diso kely na somary nasitsika kely amin'ny fomba faneho-kevitra dia tondrona ho mpamadika manamarina zany ny zavatra nitranga omaly ny resahantsika iny nisy publication tao ray nataona solombavam-bahoaka ray nataona mpanakanto fa inona ny itoviny rehefa nandeha reo publication reo dia nahazo partage faran'izay zokiny ny vakin'ny olona rehetra ary natonga sainan'ny olona rehetra hoe tony tokoa ny tena fahamarinana zao le olona rehefa amin'ny tena fontsy ny eritreriny no miteny saingy zao maly dia nasaina fafana daholo zany publication rehetrarehetra zany nasaina ny esoriny zany fa indrisy zareo nanala fa tsika efa manana anke efa vitatsika capture d'écran daholo zany efa nanana daholo nareo efa any amintsika any reto ny tena marina fa nasaina amin'ny fafana satria maninona tsy mazaka demokrasia ho taratry ny tsy fahazakana demokrasia zany amin'ny faran'ity fandaran'ity dia andefa hiritsika tsy ao anaty le fandarana satria tsika mirespecte le droit n'lay mpanakanto ao anatin'izy fa ataotsika ary amin'ny farany ary satria ny youtube tsy manaiky mihitsy raha vao misy mpanakanto zany ao dia tsy ekeny dia lasa tapaka le izy fa ataotsika vita mihitsy ny fandarana dia misy hira ny Mario Baggio avy any Tuliary mpanakanto alefatsika salamo ny lohateniny zay hira zay ary ifampizarana aminareo io ampitiavana mihitsy ny zarana azy ary metsika ny enjana hoe ty mivalikafatra avy aminay fa raha reny nanaovanareo anay dia ny hira Mario Baggio no entiko anareo satria zao ao anatin'ny tononkirany zany misy hoe fa halanjozy aho tompo izy hanao ty marina olo tsy manino azy henjehy ny fahatany fa soavany menao ahy fa soavany menao azy koa ny azy ka nisy aragniny ny antegna hasian'ny faneboa azavaiko ao za ozy izy tsy tiany zareo anao ny marina za tsy naninona anazy fa enjehany fotsiny amin'izao fa soavana ozy izy nomenao azy fa soavana koa nomenao anahy fa ny anazy ozy izy nataony amin'ny tsy fanaovana azy dia ny anazy zany ozy nilanikisa ilay asiany fanelingelenana le anahy le fahasoavana izay nomenao ahy satria ny azy efa tsy nirarainy zay le niseragniny tsy nirarainy le fahasoavana nomenao azy dia ny anahy koa ataony problème dia nitoizany le tononkira hoe fa ilanjozy aho tompo izy ho ratiraty zany hoe nitadiavany zareo aminay dia ikrosifahany ty fandarany ty tsy aompy ty fandarany ty nefa ny fahasoavanao tompo ao izy no nahato zao ahy mazava aminareo ngamba zany tiany zany tononkira zany tenena tompo ao mamela azy fa tsy fantany zay ataony raha eo tsy sitrapony fa asany ty devoly mazava ngamba zay zay lay tononkira metsika ny enjana amin'ity fandarana ty sady amaranako an'izay ataotsika hoe fomba fahitana ny fihetsiky ny mpandrovotsia amin'izao fotoana zao manoloana ny tanjaky ny miara-manonja zay hoentinay maromaro mianada eto isan'andro maître anitra razafy manatso miarabantsika rehetra indray amin'ity fandarana ty mitoy tokoa ny fanenjehana mitoy ny asan-devoly amin'izao fotoana zao marina daholo ny voalazany député fidèle teo ary ombako manana araky ny fiteny ny zavatra tiana hoentina androany dia tadiditsika fa 26 janvier tsika androany
26 janvier zany tantara lehibe teo amin'ny firenena zany tsy maintsy tsaroantsika nefa na zany na tsy zany ara tsy maintsy resahana ihany ny zavatra voalazany député fidèle teo hitatsika isaorana ianareo rehetra zay nipartage an'ireny zavatra reny taminay nampalala an'ireny publication nivoaka tany anatin'ny réseaux sociaux reny isaoranareo rehetrarehetra zay nampahery anay kanefa ny zavatra tsotra no teneninay aminareo dia zao hoe izahay na tsy ampahirezina ary amin'ireny lafiny reny dia tadidio tsara fa efa vonona amin'izany zahay ary vonona isedra ny zavatra mbola pira noho ireny ary tsy izay kory ny apremotra anay ty fandarana ity tsy ny filazana ny zavatra ohatr'ireny ary ireny moa zany dia mbola manaprofo araky ny tenena tao fa dia hoe fitondrana eo fantatrika fa fitondrana ray ny lainga angety e ary rehefa ohatr'ireny ny olona rehefa romotra tsy mazaka an'le marina tenentsika eto amin'ity radio miara-manonja eto amin'ny fandarana miara-manonja re ity fa ny zavatra tena raisina kosa ao anatin'izay dia zao hoe ampandihiziny devoly tanteraka ary zareo tena mitsinjaka mihitsy dia reny ny vokany reny zay nge tsy atay amin'izany e tsy matohina anay reny zavatra ataonareo reny raha io le averiko eto le zavatra nyteneny komaly hoe c'est la vérité qui blesse fa aminay le zavatra lainga ka tsy mampiotso-bolo anay akory na dia kely ary verina any aminareo fotsiny reny sasy retourne contre vous verina any aminareo reny ka zavatra tsara marina dia zao hoe zavatra efa orchestre nge efa fantatray zany efa niteny nge zay hoe misy fivoriana ary fivoriana ary atao ahoany reo olona reo atao ahoany io député fidèle io atao ahoany io maître iantro io atao ahoany dia rehetrarehetra mpanentana rehetrarehetra sy mpandray fitenenana eto amin'ity radio miara-manonja ty efa vonona amin'izany zay ary efa fantatray loatra nareo ka raha zavatra ohatran'ireny efa fantatra hoe niara-niainga daholo ary rehefa mba manao zavatra re dia mba manaova ihany zavatra intelligemment ampiasao ny saina fa tsy hoe rehefa ngezabe ny loha dia ngezabe arak'izay koa ny saina fa ampiasao tsara n'lay fahaizana hoe ny fahaizana dia ampiasaina mamety anazy fa aza manao mba ataovy sérieux izy izy ny namana rehetra zany fa rehefa izy koa rehefa tsy manam-pinoana ary tsy minon'Andriamanitra dia tadidio tsara fa reny ny satana no miseho ary ahanjahanjany ohatran'ireny ny zavatra atao rehetrarehetra parenthèse iny aminay tsy maninona raha mbola voninareo avoaindray manaraka fa zao fotsiny le izy atsika mahafantatra izahay eto mahasamy miseho vatana mahasamy miseho tare tsy miafina anatin'ny compte fake fa nareo rehetrarehetra miafikafina mibadika reny compte reny raha mahasa mitsangany e raha mahasa dia mivoa ao anatin'ireny compte reny avoay le proof icontrenanay fa nareo fantatrareo fa tsy manana an'izay nareo a dia ohatr'ireny ny zavatra atao ambany dia ambany fa zay moa zany tsy anaraka anareo hidina any ambany ihany ny ahetry no asandratra ary ny asandratra no ahetry zay fotsiny tsotra be le izy firenana ny 26 janvier androany fa zavatra tsaroantsika tamin'ny taona 2024 raika 10 taona lasa zay tsaroantsika tsara ny zavatra nanjo teto amin'ity Madagasikara ty ary teto Antananarivo nanomboan'izany samy ny vavolo ny tantara daholo moa zay zany fa tafaraka amin'izao fotoana zao zay amin'izay sy député fidèle sy ny namana sasany eto samy vavolombelon'ny tantara daholo ary niara-niaina zany zavatra nitranga zany samy nafantatra koa inona ny zavatra nety sy tsy nety fa ny fampitehan'ny firenena tsy tafarina hatramin'izao fotoana zao vokatra zany iza ny tompona andraikitra ny tompona andraikitra tamin'izany dia fantatsika fa mifitondrana ankehitriny zay mbola iverina ihany ianao an'izay fomba fanao zay fomba famitahana ny vahoaka zay fomba maherisetra zay setrasetra zay tohizana tsy niova mihitsy iny hatramin'izao inona ary ny zavatra tadity tamin'izany 26 janvier 2009 zany raha mandalo eo anosy raha mandalo eo anosy tsika mandalo eo amin'io RNM sy TVM io inona ny mbola hitatsika amin'izao fotoana zao tsy tafarina ny RNM zay mipotehana sy nidorana tamin'izany fotoana zany lasa mangitanatana teo ary tsy tafaverina hatramin'izao na dia nisy ary fampanantenana tamin'ireny fotoana andro reny hoe rehefa avy nandoro sy namotika dia nampanantena fa anarina tonga ihany ty ny raika amborapolo amboarivo tsy misy navaty fototra anankiray ary vitain'le olona tompona andraikitra tamin'ireny famitehana ny tamin'ny lundi noir reny ny tsarona kosa nefa dia mbola misy bâtiment anankiray ngeza be eo ny TVM
tsy tokony ho adinotsika ary fampatsahivana ary fampalalana ihany koa an'izay tsy nafantatra fa tamin'ny andron'ny filora valomanana no nananganana ny TVM io izay mbola mitsangana amin'izao fitsika amin'ny teny izao tsy nisy fanamboarana raha mba nisy ara dia nanao tip-top na top-tip izay tiana enitsika anazy eo mba nanamboarana an'ireny varavarana simba sy ny sisa reny ny zavatra ao anatiny na ny fitaovana tsy tafaverina intsony fa mila tsaroana kosa androany dia matsiaro any tompoka la Mamy Rakoto Arvelo izay ministry ny serasera tamin'ny fotoan'andro ny filora valomanana tamin'ny fotoan'androny nahazo ny tsodrano tamin'ny filora valomanana izy niananganana ny tranony TVM io mbola mijoro ankehitriny ary mbola reharehantsika satria tsika nahay nanangana ary tsy mba namotika ary tsy mba namodika tsy mba nandoro tsy mba nanao setrasetra ohatr'ireny raha tsy nisy zany io trano namboarina tamin'ny fotoan'andro ny président Valomanana sy Mamy Rakoto Arvelo io dia tsy nisy ninina intsony zany RNM sy TVM zany ny arsiva moa zany dia nampitomany zay rehetra na ny tompon'andraikitra rehetra tamin'izany fotoana zany na itsika taty aoriana izay tsy mahafantatra hoe tao anatin'izany RNM zany anke nisy ny arsivany zany Madagasikara zany nidorana tao anatin'ny fotoana tao anatin'ny 2 minitra noho ny afitsoky ny fitiavan-tenan'ny mpitondra tamin'izany fotoana zany izay mitondra ankehitriny mbola mitohy zany zavatra izay ataony zany amin'izao fotoana zao ny famotena tsy tafarina ny famotena mitohy ihany ka eto ny tantara no mitsara ary efa mitsara atsika mitsara ny nanao anazy fa tsy vitavita fotsiny ange zany lundi noir zany be ny zavatra potika tamin'izany na ny fananam-panjakana na ny fananan'olom-pitsotra ny zavatra tsaroana fotsiny dia zao hoe ranomaso setroka iran'ny tanàna olona maratra ary olona maty be dia be may tao anatin'izany fandrobana zany be dia be ny olona natao sorina ny ran'olona mananjina ary manody na ny tanàna kafana mandimby ary zavatra natao tamin'izany fotoana zany matsiary tompon'andraikitra ireo olona ireo na tsy hiteny ary fa raisina tompon'andraikitra foana ary zay ny mbola tia nitondrana n'ity firenena ity amin'izao tsika miteny zao tsy zaka le miara-manonja miteny ny marina eto androany ty androandroany ity na tokony hitondrana pirofo zavatra hafa sy zavatra hafa ary dia tsy maintsy miresaka ny lundi noir 2009 tsika satria zay no mbola tia nitondrana n'ity firenena ity matony namanareo tao anatiny tao niala tao ary tsy teherika anareo intsony dia olona tsy fréquenté tsy sahaza akory na mikasikasika sy mitakosokosona aminareo ary zay le mbola tenenina hoe ny olona rehefa adala dia adala hatramin'ny farany na misy ary ny fitsaboana azo atao misy ny fitsaboana adala nge fa tsy te hoendry mihitsy ary tsy manaiky ho tsaboana fa mbola tiana taritana arak'izay ihany koa le vahoaka malagasy inona ny tsy nampanantenaina teto amin'ity firenena ity fa ny zavatra tsotra indrindra dia tsaroana androany toy ia hoe nompitehana ny firenena ny tantarany Madagasikara nompitehana Madagasikara manontolo nompitehana ny tantarantsika manontolo nompitehana ny fananantsika ary nisy ny eritreritra koa ary te hamodika ny fanahy sy ny saina fa dia soa ihany fa tsika mino an'Andriamanitra hoe kristianina tsika dia natanjatsaina tamin'izany natanjatsaina hatramin'izao fa raha ny fananana izay nipitehana tamin'izany fotoana zany dia efa nila nalasa dala raha mieritreritra fotsiny hoe zao ny vidin'ny fananana izay nipitehana tamin'ireny tsy voarina amintsika miteny zao nampanantenana tao zao rehetrarehetra zao nanisy ara ny fandaminana ny raharaha tamin'ireny fandaminana ny tamin'ny feuille de route ny fanofan'ny soniavana ny feuille de route reny nisy nge fampanantenana hoe anisy ny Fonds national anangana ny Fonds national de solidarité ahafahana manonitra an'ireo very arena very fananana ary ireo ngiadra tamin'izany fotoana zany fa inona tsika miteny hatramintsika miteny zao mitabataba foana ny CFM manomena tsiny ny CFM hoe tsy navita ny anjara asany tsy navita ny anjara asany satria tsy nomena anazy ny fahefana sy ny zavatra ahafahany miasa amin'ny fananganana ny Front national de solidarité ny famoahana ny décret d'application zay efa any ampelatana amin'ny fitondrana tamin'ny herintaona tamin'ny 2 taona akory ary satria efa 2 tsika zao hiditra amin'izany fa le volonté politique tsy misy fa mifandrobana no mbola mitohy amin'ny endriny hafa nefa mbola nisy tsy niova ihany koa satria le fanao ihany no miverina hatramin'izao ary zay mihetsika dia petahana zay mihetsika dia gadraina eto moa zany androany dia resaka cybercriminalité misy ny rantsana natsangana teto ny cybercriminalité
manao ny asany araky ny tokony ho izy ve ny zavatra hita aloha hatramin'izao dia manao deux poids deux mesures, manao atao fitaovana politika. Fa raha zavatra nitranga omaly reny zavatra nitranga tany anatin'ny réseaux sociaux rehetrarehetra reny tokony mandray andraikitra avy hatrany ny cybercriminalité tsy andro fitoriana avy amin'izay voakasika akory fa izao tsaroanantsika tsara ny cyber no an'ny vahoaka fa criminalité kosa aleo an'ny fitondram-panjakana fantatrika zany efa fomba fanao hatramin'izay ary sarotra amintsika mbola io ny fa iova amin'izany fomba fanao zany tsy tonga ho azy ny Interpol tonga eto amintsika zany. Interpol zany resaka ino moa zany criminalité organisée no sahaniny zany eto Madagasikara nge zany tsy lavitra zany eto zany ao andapy zany ianareo menakavy ary io ampitsindrahany devoly io izy nge io rehefa mandeha any amin'ny fitsarana antsika tsy mahalala fa misy raha makasikasika an'ireto olona tandapa reto atraiza vao miresaka volamena mbola resahantsika foana ny Golden Gate vao miresaka volamena dia efa malaza Madagasikara malaza ny mpitondra ankehitriny fa ny tena mampalaza antsika voalohany indrindra koa dia ny fahantrana nataonyity fitondram-panjakana ty natao izay farafahagisitra antsika mba hahafahany manitsakitsaka ary mamenty vahoaka rehetrarehetra tsy afaka manao an'izay zavatra tokony atao intsony satria ny zavatra hohanina sisa ny tadiavina ka ao anatin'izany satria tsika ao anatin'ny fahavaratra ny vavaka mafy ny rehetra mba ho avy ny orana mba nisy orantsika omaly misaotra an'Andriamanitra fa ny zavatra indro kely indray ozy izy ny namana maro any anatin'ireny fiseraserana rehetrarehetra reny dia vao avy kely le orana izay nandrasana nandritra ny 4 volana izay nivavahana mihitsy hatramin'ny cyclone ary mbola tsy nisy ohatr'izany hoe iengeny mba hitondra orana ity cyclone anankiroa ity fa dia dia tsy tonga fa avy ny orana maly dia dibo-drano ny toerana maro tsy resaka fa tsy Besarety ohatra Besarety izay nampanantenana fa hoe ho amboarina taditsika tsara fa eto amoa zany ambanimasoko eto tamin'ny 20 May 2024 nisy ny ina moa zany fampahalalam-baovao izay nataon'ny filohan'ny Repoblika ao anatin'ny kontiny izay nilaza fa hoe tsy andrasana fotoanorana tsony ny an'ny faritra reny zany fa dia tsy ataontsika dibo-drano tsony izy Antananarivo ary hoadity hovahana daholo reny hoavozana daholo ny station de pompage ny Isotry ny any amin'ny toerana rehetrarehetra amboarina daholo ny lakan-drano ny Andraharo diofintsika ozy ny lakan-drano rehetrarehetra ary ho ambaritsika ny lalana ny Besarety ary tsy hojaly sy dibo-drano tsony isika tamin'ny 2024 zany 2024 zany nampanantenantsika teto Antananarivo nampanantenana mpony Besarety sy mpampiasa ny toerana reny fa inona vao omaly ny avy ny orana dia inona ao anaty ranontsika ary ny saretiny no hitantsika mivezivezeny mampita ny olona rehetra ary mikarama mitatitra ny olona zany loatran'izany le fampanantenana natao ka ny tiana tenena fotsiny zao hoe ny fandrobana mitoy ihany ny oeraoera mitoy ihany fa izahay kosa eto amin'ity fandaharany ity ninona ataonareo anay na ny menace ataonareo anay ke mbola misy pira noho izany tsy reny zavatra fanasokestana reny no zavatra ampiemotra anay so nareo mieritreritra fa hoe rehefa ireny no atao dia manginy ty olona ity rehefa ireny no ataonareo dia hoe antapitra io fa dia ifaraneo ty radio miara-manonjy ity vonaika manonja be mihoatran'izay ary hitanareo tsara fa inareo ihany anke dia efa mahafantatra fa na ny olona rehetra ary na ny pombanareo ary dia nanonja ny araka taminay fa ino ny ty adalanareo ty io moa zany le izy araka ny tenena hoe adalana miaro-tsinjaka le izy fa le devoly-keo aloha rehefa tonga ohatr'izay dia mampiseho ny heriny koa fa eto tsy misy an'izany ratsy resiny tsara zany tsisy langa mandresy famarinana sy ny marina zany izahay mijoro amin'izany ary miady amin'izany zany resaka kolokolo zany amin'izany fanaovana Golden Gate zany amin'ny fanaovana pimamba sy ny fandrombana ny harem-pirenena bois de rose sisa zany tsy aty aminay no manontany an'izany any aminareo alaminony ihany dia aokilamina fa zany tsy vitanareo tsony zany satria efa raiky tapisaka aminareo zany zay efa eto koa ny namana ministra Andrenjato manana ambara be dia be satria vavolombelony tantara koa reny mahafantatra ihany koa zany nitranga tamin'izany 2 Janoary 2024 zany
ny 4 ny volana janoary 4 sivy sy roa arivo zany moa dia daty nampangoritsina raha ny mpanaraka ny tantaran'ny firenena no resahana ary fantatsika fa tao anatin'ny tolona tanteraka zahay tamin'izany fotoana zany nanotrina ny mba hahafahana mametraka révolution mba ho tsaratsara kokoa teto amin'ity Madagasikara ity. Tamin'izany raha ningateny amin'ny 13 mai ny plahatra dia mazava fa ndeha hitaka ny famoahana ireo olona migadrain'ny fanjakana tamin'izany fotoana zany eny Anosy, zay ny fanarahana. Ary rehefa hitaka ny fahamarinana satria izany le atao hoe justice juste, le fahamarinana tena fahamarinana no takiana dia nanaraka izay. Ary tao anatin'ny laharana mihitsy ndrenjato tamin'izany vanim-potoana zany nanantona zany hoe aty ivelan'ny fiara nitondra ny président Rajoelina sy ny asan'Andriamanjato tao anatin'ilay Mercedes mangamanga. Nandeha nitanjozotra tamin'izany fotoana zany tonga teo Anosy, akory ny atairana fa tsy nijanona teo amin'ilay ministera tao amin'ny tribonaly Anosy fa andeha hamaky, andeha hiditra ny amin'ny radio national. Anaovako azafady zany tompoko satria ny radio national zany dia mba io ny androm-piainako io na tanora lany tanteraka taony mahatanony fahatanorako. 20 taona dia efa niditra ny asa tao amin'io radio national io anisan'ny zandriny tamin'izany fotoana zany, nefa zandriny mba nitondra ny affaire sociale tamin'ny fiarahamonina tamin'izay samy mpanao gazety tao amin'ny RNM tamin'izany fotoana zany. Ary dia nahafantatra fa tokony harovana ny RNM satria ny RNM tsy vitan'ny maha RNM azy fa institution. Ary ny firenena rehefa sans voix zany hoe tsy misy feony maty ny firenena. Tsy nekeko hatramin'ny 1.770 nandraisako anjara tamin'izany hoe tolona teto amin'ny firenena ny hahamoana ny firenena. Tamin'izany mbola tao anatin'le atao hoe monopole ny radio national tamin'izany fotoana zany dia niady mafy ary nanao zay tratry ny heriko tanteraka mihitsy mbola tanora voaheritreriny tamin'izany vanim-potoana zany ny amin'ny fomba hahafahana manatanteraka ny fampita-kevitra fa nandresy tao amin'ny ady hevitra tao amin'ny RNM ny tenako tamin'izany fotoana zany hoe miasa ny RNM fa tsy misy ny atao hoe tsy misy feony Madagasikara sans voix tsy nekeko tanteraka zany. Dia tezitra moa tamin'izany vanim-potoana zany ny lehibe any Antokonisia, ny pasteur Richard Andriamanjato sy ny etsetretsetra fa hoe fa maninona ary Ndrenjato no AKFM fanavozana nefa andeha hitarika ny olona tsy andeha hitolona. Victor Liarson tamin'izany fotoana zany no niara-niosina taminay tao anatin'ny atoko nitarika mafy mihitsy ny ivoahana tao anatin'izany orinasy zany ary ny efa rano moa dia nanangana an'le radio feon'ny vahoaka RFV teny Akanja, io ny radio privé voalohany teto Madagasikara. Fa Ndrenjato dia nametraka foana isika rehefa atao anatin'ity orinasy ity dia mitana an'le neutralité. Dia resy zany nandresy zany zay ary natsangana ny syndicat autonome des agents de la radio tamin'izany fotoana zany SARM. Dia natsangana ho Gilbert Razatofo no lehibeany fa avy eo moa lasa Ratefy no lehibeany avy eo dia lasa Joacin Ndrenarsoa no lehibeany avy eo dia rehefa nandeha ny ady hevitra mafy tsy netsetretsetra ny tenako tamin'izany no nyresaka ny environnement voalohany teto Madagasikara tamin'ny alalan'ny fandarana anankiray dia nosafidianan'ny Amerikanina andeha hiofana tany États-Unis dia teo zany nandahoan'ny tolona any États-Unis mahafantatra hoe lasan'ny ratsiraka eny avoloa ny radio pirenena. Dia mamaly any zalahy nareo lozanareo ny tanànako ahoana moa ny soalain'ny olona tsy azo atao manginy zany ny firenena zalahy. Ny firenena tsy maintsy atao amin'ny tempo miaraka amin'ny zava-misy atao ao anatin'ny fiarahamonina politika, fiarahamonina ekonomika, fiarahamonina ara-tsosialy. Zany no atao hoe radio national. Ary zany nandresena lahatra amin'ny président Ratsiraka tamin'izany fotoana zany hoe anaovana azafady monsieur le président fa ny firenena dia tsy maintsy misy débat contradictoire manomboka izao fa mitaky an'izany ny conférence labol. Afaka nanao ny avaram-patan'izay tamin'izany débat contradictoire.
ary ny président Ratsiraka dia nirere mihitsy tamin'ny interview ny fanaovany tamin'ny Philippe Lemarie tamin'izany fotoana zany tao amin'ny RFI hoe jereo ao amin'ny radio national nahoana ny lazainareo fa tsy misy démocratie ao Madagasikara au coin du feu avarapatana ny anarany nandikan'ny président Ratsiraka azy zany hoe nyrehareana zany a ny momba ny tony fandaharana amin'ny radio tony ny président ny république nyrehare tamin'izany fotoana zany dia zay tsy nanaiky hatramin'ny farany ny amin'ny hoe tsy ahazo lalovina ny fiainan'ny vahoaka malagasy fa tsy maintsy misy apetraka ny minimum de démocratie neken'ny président Ratsiraka ny nanaovana an'izany ny farany ary fantaritsika ny fandehan'ny tantara fa natsangana hatramin'ny émission économique satria miditra tao anatin'ny sous-programmetsika hatramin'ny 7,7 nanaovana n'ilay dévaluation enjana be teto amin'ny tany sy ny firenena nanomboka teo ny MFM nefa mihevitra fa hoe mirodana ny président Ratsiraka fa tsy misy mesure d'accompagnement ahafahana miditra amin'ny fanotronana ny vahoaka tao anatin'le raharaha zay nanome lalana tamin'izany hoe aity ny lalana monsieur le premier ministre Victor Ramahatra samy mandeha samy mitady zany ange ny dikan'iny mesure hoentina omenan'ny olona mba ahafahany miaky ny tenany amintsika miteny zao tsy miteniteny foana angentsika raha miteny eto hoe midoboka io fanjakana io hoe reto ary nitanjaky ny économie nationale amintsika miteny zao amin'izao vanim-potoana iainantsika zao reto ny moteur ny économie nationale jaune France zany ny voalohany amin'ny moteur ny économie nationale jaune France saiza jaune France ange mikatony tsy mandeha nge ny AGOA mikatona nge ny sistan'ny États-Unis tsika nge ka vavatakiky satria ndroahan'ny olona mpiasa malagasy ange amintsika miteny zao dia tena farahidiny eo amin'izay tena poniny eto amin'ity Madagasikara ity mpiasa ny jaune France inona raha zany no ataon'io fanjakana io amin'izay lafin'izay manotrina an'izy izy dia tsy manotrina an'izaniza ny fanjakana amin'izany lafiny zany ny énergie ange no secteur faharoa mitarika amin'ny firenena amin'izao fotoana zao moteur amin'ny firenena fa inona moa ny énergie ange totofana subvention milliard ariary subvention zany secteur ny énergie zany tambatambazana ohatrany zazakely izy zay raha ohatra ka kitikitianareo eto dia zay tsy anao zay manana fifanarahana zay nitohana ny banque mondiale aminareo tsy maintsy amidinay amin'ity eritrereto fa 25 cents nividianany fanjakana ny énergie amin'ireo secteur ny énergie eto Madagasikara reo fa amidy 11 cents ahoana no ahafahan'ny fanjakana tafavoaka amin'izany tsy azoko tihina mihitsy zany zay subvention zay ary ny farany dia ity no mitarika ny économie nationale amin'izao tsika miteny zao ny industrie na boisson alcoolique normal raha be bara be dehibe eraky ny tisy vodimototra rehetrerity misy bara daholo satria nahoana eken'ny loi des finances ny facilitation ny fananganana bara CPI bara eto Madagasikara satria ireo no mampiditra vola ho an'ny fanjakana dia ny fanjakana nga te hivako loha any amin'izay mampidibola azy ihany no ataony dia kendainy le vahoaka malagasy dia io le vahoaka malagasy fa miditra ny antsony mpanao stratégie hoe risque russe ny rosian'io tamin'ny vaky ny mur en Berlin dia fantaritsika fa 120 millions ny rosianina fa tany afaka efa taona taorina ny faharavany rindrin'ny Berlin 80 millions sisan'ny rosianina satria nahoana maty ny toka ny lehilahy dia malamy 21 litre isan-kerinandro ny vehivavy 17 litre isan-kerinandro ary fantaritsika fa ny taux de natalité amin'izany fotoana zany dia tena niotsaka dia niotsaka ny rosianina efa aty amin'ny fiverenana amin'ny 3e mandat Andriamatoa Poutine vao mahafantatra fa hoe mila mihetsika ao amin'ny anaran'ny tenany ny rosianina satria tratra n'le ankivara-toekarena tamin'ny alalan'ny Crimée dia fantaritsika fa mivarim-bazaha ahondra ny vokatra ny Frantsa no ahondra ny rosianina amintsika miteny zao ary tena tafavoaka ny rosianina amin'izay lafiny rehetrrehetra zay isika zany dia mila mijery fa tsy mijery atsika mihitsy reo fanjakan'ireo ny vola miditra any aposy ny mamaiky azy
na ho fatin'ny alcool daholo ary tsika menakavy a tsy misy programme zany ingeto Madagasikara inona ny programme n'io Madagasikara io gouvernement am'izao fotoana zao io elana am'izany lafindrehetrehtra zany tsy misy de nefa io fanjakan'io no be fepetra ny amin'ny hoe tsy ilaina ntsony ny mandeha ny tomobile be setroka sy ny etsetretsetra fa iza mahabe setroka ny tomobile eto Madagasikara ny fanjakana ange amin'ny alalan'ny reto le énergie secteur énergie eto Madagasikara reto hoe ny tsy afaka misakana akory ireo secteur amin'ny pétrolier reo amin'ny fampidirana carburant frelaté zany hoe faikana carburant no afarana tsy misy na expert ray azy afaka miteny amin'io fanjakana io hoe tsy mety ange reto carburant reto ampidiriny reto compagnie pétrolière reto fa tena manimba ny tomobile eto Madagasikara zany lafiny zany de tsisy mitenyntsika menakavy tsisy na expert anankiray azy mijoro hoe tena tsy mety ny carburant fa ny carburant no miteraka nyty setroka be eto Madagasikara ty de ivazaha be ao amin'ny commune Antananarivo tsy te halala fa tonga de tena 600 tomobile inkendainay zao ny anina mirere mihitsy fa ianao ve mitondra Antananarivo renivohitra sa mitondra amin'ny Paris mila mahafantatra misy atao anatin'ny circonscription tantananao ange ianao ngiamery ny olona tantananao eto amin'ity commune Antananarivo renivohitra ty nge ka ny 2/3 ny vahoaka mahantry ireo le tafiditra ao anatin'le 92% zay vahoaka malagasy tena mahantry ary miaina any anatin'ny farahidiny satria dia ranom-potaka ranona diky tatatra masiso zany ny no iainan'ireo olon'ireo any anatina cartonville any anatina bidonville tsy misy mihitsy ny atao hoe fampiarana ny plan d'urbanisme eto Madagasikara milaza ny metraka building ianao building napetraky ny président Andry Rajoelina voalohany vao tafapetraka izy de le building horizontal le conteneur etsy amin'ny sy la réunion kely etsy Apeflo de ireo conteneur kely akienindreo zany no atao hoe building ho an'ny président de mbola lazainao ny olona fa mandangy mbola lazainao ny olona fa tsy maharipera mbola lazaina anaovana azafady zany monsieur le président satria tsy zany no izy tsy misy fepetra azonyity fanjakan'ity raisina manomboka hatrany amin'ny Jirama manomboka hatrany amin'ny Solima moa voategny satria ny Solima mbola société misy zany mbola société d'état misy zany etsy amin'ny building ny Agip etsy Apefloa fa tsy ampiasan'ny fanjakana tsy hainy akory ny mampiasa an'izany mba hanaovana régulation an'ity zavatra tsy mandeha amin'izay loniny ange aiza nisy an'izany hoe miditra makany aminatina privatisation tsika miditra makany amina libéralisation tsika de mbola tankera anankiray no erahan'ny olona mandeha manafatra solitany eto Madagasikara ahoana koa zany nireo compagnie rehetra de miaraka amina tankera anankiray no fampidiran'ny solitany eto Madagasikara inona malibéralisation zany inona privatisation an'izany tsy aloha nijanona tamin'ny Solima mipiasa ny Solima ange ho an'ny vahoaka malagasy ny lazako an'ity expert en banque mondiale ty Afrique ireo mpiasa amin'ny Solima reo am'izao tsika miteny zao tena alain'ny olona mahay manampahaizana ary mipiasa ny Solima tompokoa mbola tsy nanafatra carburant frelaté fa rehefa manafatra carburant izy hoe super carburant de super carburant zay rehefa manambola ianao zany ka te anadio moteur na essence de mampiditra super carburant la centre super amin'ny filaza azy de boost tena kely eny am'diky ny tomobile mangila potsy be ny échampement satria tena super carburant am'izao fotoana zao tsy fantatra tsony na inona io hoe samplon 95 ny resahany eo zany de inona zany ndikan'zany ny fanjakana no tsy tokony afaka haka fepetra intsony satria ny fanjakana io zany ny lehibe amin'ny ministère public io ny lehibe ny procureur eto Madagasikara io ny lehibe amin'ny ministre ny justice io ka raha ohatra zany ka io fanjakana io zany mijoro am'izany rôle zany de zao ny tsy maintsy ataony managatra izy manafay izy de mibedy an'ity olona ty nobedeny rehetra ty ianao nge ny tokony hobedesina am'izao e nareo nge ny tokony hobedesina iza raha no afaka hibedy anareo révolution zay ihany ny tokony afaka mibedy ny fanjakana malagasy manoloana ny zavatra misy amintsika miteny zao ary ialana tsiny
fa ny vahoaka malagasy a dia tsy azo tsy tongo-bolo ka ho tapitapenanao vava fa ny olona mitarika tsy maintsy misy dia tsika reto zany no mitarika ao anatin'ilay miara-manonjy mitenitsika zao ny zava-misy raha misy zavatra tsy mety nyresahandrenjato teo dia teneny hoe tsy mety nyresahandrenjato milaza ianao fa tena manahirana be ny fiainan'ny firenena fa maninona raha sorinao re surtaxe amin'ny carburant eto Madagasikara 9000 francs tompoko latsaka kely ny taxe alain'io fanjakana io amin'ny carburant ka raha amin'io vidiny 21000 francs io zany miala 9000 dia fantaritsika zany ny tokony vidin'ny carburant iza zany ny titeny eto Madagasikara midina 12000 ny lasantsy raha dia iza ny tokony ho titeny eto Madagasikara amintsika miteny zao hoe président Ravalomanana ny nahatonga ny lasantsy 11000 tamin'izany fotoana zany satria ny 1 euro 11000 francs dia mazava ny fandehany satria nanao programma enjana be izy niaraka tamin'ny banque mondiale nahatonga n'le glissement na atao anatin'le flottement fa ianao inona ny programma ataonao raha miaraka amin'ny banque mondiale amin'izao tsika miteny zao mahatonga n'ity zany a dia le vola mandroatra be tsy fantapiaviana manabe voan'ny produit intérieur brut eto Madagasikara zay no mahatonga n'le dévaluation zany hoe sady tsy mahazo zany ny firenena zany hoe voaka malagasy ny tsy mahazo ny économie nationale tsy mahazo daholo avokoa ny olona rehetra eto Madagasikara dia lana tsiny zany a fa ny fanafodiny dia nareo reo ny tena miala raha ohatra ka tena tsy tafiditra any aminareo mihitsy ny atao hoe programma fanarenana ny fiainan'ny firenena raha tsy manana an'izany zany ny fanjakana dia mamon'olona ny anaran'izany Fidèle Razarapiero toizako tanteraka ao anatiny zay adihevitra raha toe-karena zay na dia eo aza moa zany le 20 janoary zay nresahanao teo zokobe ndrenjato amin'ny mahavavolombelona ny tantarantsika tsy azo kosehany zany zahay ato reto dia samy manana ny ankolafinisy azy da ty amin'ny an-daniny sy tany amin'ny ankilany fa samy nahita ny lafi tsarany ny lafi ratsiny zany atao hoe etsika natao tamin'ny 7 sy 4 arivo zany satria dia betsaka tokoa ny zavatra simba zokobe ndrenjato ary ny raha malala fa natony toerana zay resantsika androany tony azy dia nisy fahasimbana noho ny etsika natao tamin'izany fotoana zany noho ny fifehezana n'le etsika natao tamin'izay fotoana zay za rehefa niresaka tamintsika dia niteny foana hoe io fitondram-panjakana io a mangamasaka potiny io tsy ny fiazakazahana anongana n'le fanjakana ny mamaiky fa ny fampahafantarana atsika aloha hoe inona ny zavatra tsy mety ataony vo tokony miala eo amin'ny fitondram-panjakana izy fa tsy hoe raha misy miterenao andao alany fanjakana dia mazakazaka fotsiny anao tsy fantatra akory hoe alana le fanjakana fa maninona fa inona ny fahotany inona ny tsy mety nataony adidinay mampafantatra anareo an'izany hoe io fitondram-panjakana io reto avy ny zavatra tsy mety ataony itiny amin'ny lafiny ara-toe-karena itiny amin'ny lafiny ara-tsosialy itiny amin'ny lafiny ataontsika hoe ara-pambolena eo amin'ny resaka filaminana anatiny filaminam-bahoaka sisy mitondra an'izany etotsika manazava ny sainareo amin'izany zay mba tsy hihinana ambolony nareo satria zay ny zavatra nanimba ny firenena tamin'ireny etsika tamin'ny 7 arivo reny nitsangana be fahatany fotsiny tsy mahafantatra hoe inona ny antony ary tsisy olona anankiray mafe ka mametraka fa ny zavatra tsy azo atao indrindra dia manimba ny tantarany Madagasikara ny manimba ny fananana any ny vahoaka sady fa zany RNM sy TVM zay nyresahana teto zany nyresahany zokobe ndrenjato teo dia fananam-bahoaka reny nefa potika noho ninona noho ny tendrom-potsimba namana noho ny tsy fahaizana amin'ny fe an'izay ataontsika hoe inona ny tanjona tiana tongavana aloha zay vao manao zavatra ary zay ny tsy nitoetra satria tanora fisainana loatra tsika nanao zavatra tamin'izany fotoana zany taitra fotsiny amin'le hoe andao ary fa tena mahasositra amin'ny mpitondra dia inona ny atao tsy fantatra kory fa eny am-panidinana vao mijery ny zavatra atao eny am-pandrasana mahity ny atiny ary zany mahatonga atsika kehitriny mametraka tsara mihitsy fa ny fitondrana raha misy ny zavatra tsy mety ataony dia mila fantatry ny vahoaka zany avy amin'ny alalany inona ny afantarany an'izany avy amin'ny alalany serasera ezahany fitondram-panjakana giazana ny aina manjery-panjakana inona kainy nampananalana ny fitondrana tamin'izany fotoana zany ny fanagiazana ny lafiny serasera nge amintsika amin'ny teny zao misy ve zany adihevitra petraka zany hoe ifanandrina ny mpitondra sy ny mpanohitra ao anatiny io a televiziona sy ny radio-panjakana io mandalo androany ny eo anivony mpiaramombonatoka amintsika na ny FMI zany na ireo mpanampy atsika mahazatra
dia manatsaratsara endrika ilay fitondram-panjakana hoe zay nge misy demokrasia eto aminay e zay nge miaino mpanohitra e dia miteny kely ery ny olona anankiray dia milaza fa mila inona ny fanoherana tsy zany ny atao hoe demokrasia fa ny demokrasia mila hita mivantana ohatra ny natao tamin'ny andro ny amiral Deratsiraka araka ny fitantarany ny Zokobendrainjato azy teo hoe mifanandrina arakevitra ao anatiny ny onjam-peo-pirenena na ny fahitalavim-pirenena ny avy amin'ny fanoherana sy ny avy amin'ny mpitondra fanjakana izahay taty amin'ny fanoherana zay abadonareo amin'izao fotoana zao nangataka nge zay e zao tenako zao tsy ndray mandeha tsy indroa nangataka n'izany hoe ministry fitantanam-bola ataontsika isanao anao débat ary mbola veriko zany androany zay tsy dia afaka ty masamanao an'izany aminao fe anao le tena tapahaizana andao are zao tsika hiady hevitra ary tsy hiady hevitra aminao hoe resaka fanaovan-gazety fa hiady hevitra ny lafiny ara-toekarena vonona amin'izany zay firanareo tsy sa zay le izy zay ny zavatra tsy fananareo fahasahina androany tsika zao raha mijery tatitra tsotsotra nataony teo anivony ministera ny fitantanam-bola tamin'ny faraika amby folo ny volana janoary tamin'ity taona ity nanao tatitra hoe nisy ny vola fanampiana avy any ivelany azotsika ary nampiasainy zany vola zany dia gaga sy talanjona resaka jirama miresaka solika teo Zokobendrainjato miresaka fividianana herinaratra teo Zokobendrainjato fa ao anatin'izany tatitra navoaka ny avy anivo ministera ny fitantanam-bola zany raha ohatra ka nahazo dona 39 milliards tsika 10 millions de dollars dia mbola nahazo ihany koa tsika famatsim-bola zay ny fampirarana tao anatin'izany natratra trany amin'ny 817 millions de dollars na aty amin'ny ataontsika hoe famoaham-bola satria nisy tamin'ireo vola ireo nitafavoaka tereo tsara négociation nataontsika 817 millions de dollars ny vola décaissé tao anatin'izany tsy nisy afa-tsy 446 millions de dollars zay zany lay tiako tenenina hoe tsy natafavoaka tsika raha tsy 1688 milliards ariary zay zany ny voavoaka tao anatin'izany vola avy any ivelany voavoaka atsika zany le 39 milliards ariary ampitsika n'lay 1688 milliards ariary nanana zany tsika teo ampelantanana vola azo nampiasaina tamin'ireny famatsim-bola ny Covid reny 1727 milliards ariary na 456 millions de dollars teo ampelantanana zany dia nagataka mpamatsy vola dradradraday ny président Marc Ravalomanana asivo mangarahary io inona ny valiteninareo te hitatana te ary hitatana an'le vola ndray ny mpanohitra ny mpamatsy vola nge mitaky an'izany e taky an'izany mpamatsy vola tsika hoe mila naovana tatitra io mila mangarahary io tonga izy androany koropakinareo manao an'le tatitra fa naninona raha natao hatramin'izay zany tatitra zany fa tsy androany nareo manao an'le tatitra dia ny zavatra mahagaga atsika dia zao 1727 milliards le famatsim-bola avy any ivelany miaraka zany sy ny don azotsika fa ny 925 milliards ariary ihany nge no nazahoantsika tatitra eo amin'ny 244 millions de dollars zany zay ihany nazahoana tatitra ahoana moa ny tsogaga ny tahirim-bola iraisam-pirenena androany mijery atsika tonga amin'le tompona ndraikitra izy tsy empoka ny ministre fitantanam-bola ny antony tsy manao mangarahary ianao tsy fantatry n'olona aiza le izy dia ao anatin'izany tena na lasa saina be sy ny maro dia hoe rehefa natao zany ny fanalana ao anatin'izany dia misy 801 milliards ariary tsy hitatsika hoe nakaiza any amin'ny trésor ve io any amin'ny tahirim-bola mpanjakana sa nataonareo aiza 800 milliards ariary io tsy hita nitatitra mikasika an'izany dia avy eo rehefa mahita an'le tatitra ianao voame mitsangam-bola fa ny zavatra ny reriany ilay filohan'ny république rehefa tonga teo fitondrana hoe tamin'ny androko tsy nisy tsony ny subvention tamin'ny teteza mity tsy nanao subvention jirama tsony zay androantsika mahita taremarika avoaka ny ministre fitantanam-bola mibaribary be 800 milliards ariary 213 millions de dollars subvention nomena ny jirama akehitriny le jirama izy ndray ny manebaka an'le jirama ary atao masina ry sao ve ny nataonareo inona fotsiny nataonao miantso an'le tale général nomena vola nge nareo jirama e aza mbola karina ny jiro ohatray fa nga ianao manana vahaolana koatran'izany alefaso ary ny vahaolana koatranareo rehefa tsy hanao subvention ianao ny mpiara-mombona antoko amintsika dia efa tsy makasitraka fanaovana subvention ny jirama androany ianao milaza fa nanome subvention le jirama nefa ianao ihany ny miaiky fa io jirama androany teriterominao aria masin'olona ry le tale général fa hoe tsisy ninina natao fa nga ny fanoherana ny nanendry le tale général e taoko nareo mpitondra ihany ary tale général io ve asanao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'ny mpanendry ko androany izy no ataonareo karazana fusible ria masin'olona ry ataonareo akalana misolo vaika ny tsy fahaiza mitantana ataonareo azavady tsy mitombo an'izany satria inona ny antony tsy possible mihitsy
ny azaon'ireo ataontsika hoe teratany vahiny ny vola ividianana herinaratra raha tsy makatohan'izany nareo mpanendry tsy any le tale generaly zany rehefa jerena ny hoe izy avy le orinasa raiky amby folo satria natao inona le volan'lay jirama le tenentsika teo hoe le subvention 800 milliards ariary nomena jirama vola nge zany zay ny lehibe indrindra tao anatin'ny financement covid valana retina ny azahoantsika financement jirama ny mahazo subvention ny ampahany kely zany lasa tena any am'le valana retina de inona ny nampiasana anazy ny vidianana herinaratra nanaovana fanofana groupe nanaovana vidianana solika ary fanefana nytrosany jirama zany nanaovana le financement covid normal le valana retina raha ohatra ka tsy vitatsika satria ny be indrindra amin'ny vola azo nalefa any amin'ny jirama de izy avy noho ny vidianana le herinaratra tany amin'ny jirama ny teny teo zoko be andrenjato viditsika 600 le izy a de amiditsika 11 zany hoe mividy mividy 26 azafady mividy lafitsika de mivarotra mora zay zany le tiana tenenina ao anatin'le izy de inona zavatra mitranga ao anatin'izay iza ny vidianantsika azy anonona vitsivitsy aminareo am'le raiky ambe folo tsisy orinasa gasy zany satria ao anatin'le izy Green Yellow Edelec Axa Énergie Vivo Énergie Sovena Galana Total Henri Fraise Vestop Énergie inona koa énergie électrique Sambion Power zany tsisy gasy zany zany hoe nalefa nakaiza zany le vola azotsika nalefa any amin'ny orinasa vahiny zay ny akabiazany any daholo le izy ny mandeha androany mividy herinaratra lay fanjakana malagasy ampidonana n'le jirama any amindreo a ny tombontso rehetrarehetra no mandeha izareo no misitraka azy inona le famatsimbolan'ny covid de kakitsika zany ao anatin'izay ary etotsika de mbola mametraka hoe raha ohatra ka raha pitso rafaka pitso zany mbola ohatrina indray subvention mena an'le jirama satria ny teny le filo hoe tsy azo akarina le herinaratra mba nitady fika zany le tao am'le mpitantana hoe andao ary ianao mikimakitsika mba hahafahan'le jirama miaina de ozy izy le mpitondra hoe tsy azo ataony mampiakatra ny vidin'ny herinaratra noho izany dia lasany ataontsika hoe fanaovana subvention zany ny vola rehetra tokony afahantsika manao zavatra eto amin'ny tany sy fanjakana tsy toetra mihitsy ny vérité de prix raha zao ny zavatra misy ary ho sahirana manoloana ny mpiara-mombonatoka tsika miainga avy amin'izany zavatra rehetrarehetra zany ka apetrako tsara le izy hoe ianareo a androany matota afaraka eto amin'ity plateau ty zany olona rehetrarehetra tononony zany zay samy nanana ny lalana ny zorany teo amin'ny tontolo politika fantatrareo tsara député membre be indrindra zany tim hatrany amin'ny tsinay maintiny ny maître ianitra zafy manatsoa tim hatrany amin'ny tsinay maintiny ny maire Guy Maxime zay andeha hiakatra eny Ambodijatovy izy mbola mamory olona eo amin'ny esplanade tamin'izany fotoana zany nge ny tantara fa androany reo olona rehetrarehetra eo ny ministre Andrenjato za tafaraka eto amin'ity plateau ty tsy kisendra zany tsy kisendra zany fa hitsy ny tantaritsika rehefa nanana recul ny olona rehetra de samy nahita hoe hay ty tsy tena volamena fa akosoka noho izany a misaina ny olona mandiniky ny olona de matsapa hoe ny olona tsy afaka misaina ihany ny olona adala ihany a no tsy afaka iova zay averiko foana zay irany Alpha Blondy zany hoe ny tsy afaka misaina sy ny adala ihany a no tsy afaka miova fa ny zavatra rehetra de mivoatra io ny fiainan'ny firenena mivoatra de ny olona ny tokony miova araky ny tantara ahitsy ny tantaritsika ary tsy mila miziriziry amin'ny hevitra diso fa rehefa matsapa hoe tsy nety iny de manitsy izahay eto anatin'ity plateau ty de samy olona nanany heriteriny fa androany samy manitsy an'izay tsapany fa tsy nety tamin'ny zotra zay nandehanany hoe taty kosa ny anay mba tsy nety taty ny anareo tsy nety rehefa samy mifampitantara nge rehefa miresaka anatina vanim-potoana anankiray zay reo de lasa tena samy tonga saina mihitsy antsika tokoa moa zany de ohatry zany ianareo le tetsy izahay le tery tsika tamin'ireny teny hoe ohatry zao mihitsy
fangala-pery sy ny sisa ary zay mahatonga ana miteny foana hoe tsy ny fiazakazahana mandrodana n'le fanjakana ny zava-dehibe fa ny fampahafantarana anareo vahoaka aloha hoe inona ny tsy mety ataon'io fanjakana io, inona ny zavatra tsy rariny ataon'io fanjakana io, ohatran'izany tany saiko zany ny tany sain'ny ministra Andrenjato regny, ny tany sain'ny namana rehetra, ka rehefa fatatsika fa hoe ireto ny tsy mety dia ny vahoaka tompona andraikitritsika. Tsy nisy mpitondra tonga eo amin'ny fanjakana raha tsy nampindramo ny vahoaka an'izany fahefana izany, ka rehefa ny vahoaka ny mahatsapa ny fahadisoan'ny mpitondra dia anjara ny mandray andraikitra mifanandrify amin'izay. Saiko toizan'ny solombam-bahoaka Mamirabe Ndrina ny manodidina an'izay satria izy koa mbola vavolombelon'ny tantara raha ndresaka 26 janoary no asiana resaka teto amin'ny firenena tamin'ny tamin'ny taona 2020. Misaotra ny député Fidèle Razarapera ary manatitra ny araba ho antsika rehetrarehetra. Izany tokoa satria ny aina zavatra maro ary afaka nampitava ny mpitaona maro isika rehetra izahay rehetra tao anatin'ny izany tantara lavabe izay nitranga izany. Fa ny azontsika mehezana an'izay resaka rehetrarehetra mifandimby izay dia izao vao maika manamafy sy manapirofo ilay tsy fetezan-javatra amin'izao fotoana mitranga amin'izao fotoana izao ary ny fotony dia ny tsy fahaiza-manao, ny tsy fananana fahafahana manatanteraka izay tokony atao ka mahatonga an'ireo tonga saina vao tamin'izany fotoana izany raha ny tantara enitsika teo vao nisy ny fivolian-dalana ara-baky teny tamin'ny fotoana niatrehana ny 12 taona lasa zay tsarovantsika androany dia efa tamin'izany dia efa tonga saina mandeha any amin'tsy izy ity resaka ity. Inona no antony? Ilay botolo, ilay lazay ny nandray fitenenana teo aloha teo hoe zavatra nieritreritra androany fotsiny ka mahatonga fihetsepo tampoka eo ary tsy manaraka ny tokony ho izy ka mandiso fanantenana ny firenena ray manontolo. Ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao ary tena manaitra androany dia ny hoe ivory io ny OMC sa efa nivory OMC naty io eo ambany fitarihan'ny lehiben'ny gouvernemanta izany ary raha ny lohateny an-gazety hita amin'ny filazana amin'ilay izy dia hoe hamerenana indray ny fahefan'ny fanjakana pour restaurer l'autorité de l'État. Zay mahalasa sainantsika mihitsy mahalasa saina namaky tampoka le lohateny fotsiny, mbola tsy namaky le lahatsoratra fa namaky tampoka le lohateny fotsiny hoe efa zao ve zany vao tonga saina le fanjakana hoe tsy aotsony le autorité, tsy toteny eo amin'ny vahoaka itsony ile fanjakana amin'izao fotoana izao. Zany tokoa nefa ny ainantsika rehefa ndresahana sy nantsoantsonay nandritry ny fotoana lava teo hoe efa tsy mandeha araka ny tokony ho izy tsony ange ny sansy ny fitondrana ny fanjakana eto amin'ity firenena ity satria tsy ao ilay fahaiza manao ny mpitondra hanika samy manao zay tiany atao manomboka any amin'ny isam-pokotany isaka ny quartier ka hatraty amin'ny tanan-dehibe, manomboka eny an-dalana amin'ny sisin-dalana ka hatrany amin'ny sampandraram-panjakana isan-karazany, manomboka any amin'ny androm-panjakana rehetrarehetra efa samy manao zay tiany atao eny fa na dia hatrany amin'ny staff isan-karazany ambony indrindra eto amin'ny fitondrana ny firenena dia tsy gagitsika androany raha ohatra ka miantso fivorian'ny OMC ny fitondram-panjakana amerina hono izany fahefan'ny fanjakana izany ny autorité de l'État eo amin'ny vahoaka. Zavatra iainantsika andavanandro efa tao anatin'ny taona maro efa natsapana ny tsy fetezany tirara itsony izany zavatra izany ary enitsika tamin'ny resaka teo fa fanovana no nieritreretan'ireo zay nanana hevitra hitondra tamin'izany fotoana izany kanefa inona ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao amin'ny lafiny rehetrarehetra tantaraina teo ny lafiny sosialy, tantaraina teo ny lafiny toe-karena, ny tantaraina teo ny lafiny isan-karazany fa zao eo amin'ny lafiny fifampitondrana eto anivon'ny fiarahamonina sy eto anivon'ny firenena amin'ny andavanandro mihitsy no efa tsy mandeha amin'ny aleny. Inona zavatra hitranga zany zao dia efa fatatsika fa rehefa kelikely ary tsy ho ela raha izao ny fandehany miverina tanteraka amin'ny vahoaka ny fanapahan-kevitra zany hoe rehefa tsy toteny eo anivon'ny vahoaka sy ny entina ny fitondram-panjakana dia ny vahoaka no hitondra sy higideny raha-panjakana
zay ny zavatra aitsika tsy hoe aitsika hitranga fa zay no endrika ho hitatsika atoato am'izao fotoana zao ary tonga amin'ny teniny namana andrenjato teo hoe rehefa izay no mitranga miverina amin'ny alalan'ny révolution ny fitantanana ny fanovana eto anivon'ny firenena karaha iverina amin'ilay tantara atsiarovana ny 20 janoary tamin'izany fotoana zany sika dia zao no azonay amehezana ny niainanay azy tamin'izany fotoana zany moa zay be ny tanàna tamina commune niaraka tamin'ny namana Guy Maxime tamin'izany fotoana zany ny azonay amehezana ny zavatra niainanay tamin'izany a dia ny bontolo ny tery vaimanta natao tamin'ireo commune ny amin'ny tsy maintsy anarahana zany hoe nataony zareo hoe révolution hono tamin'izany fotoana izany izahay kosa nefa noho ny faharesen-dahatra fa tsy araka ny tokony ho izy izany zavatra zany tamin'izany fotoana zany a noho ny fahitahanay fa alahelo tombontsoa manokana tamin'izany fotoana zany no nahatonga n'izany resaka zany nijoro tamin'ny hevitra izay niaro ny andraikitra ny tananay tamin'izany fotoana zany niaro ny vondrom-paritra zay niendraketanay fa indrindraindrindra niaro ny fodikevitra izay nijoroanay tamin'izany fotoana zany ka nahatonga anay mba amin'ry namana Guy Maxime tamin'izany fotoana zany a tena tao anaty ina filazazy tamin'izany Guy Maxime tao anaty fotoana tena hoe tsy nanaiky lembenana raha zay mihitsy ary ny raha ntsika nahalala reny ny tantara nampalahelo ny zavatra nitranga ary anisan'ny nampandringa na nanapaka mihitsy azy ny fanantenana nisy teo anivon'ireo vondrom-paritra ny commune sy ny faritra tamin'izany fotoana zany ireny letrezana natao teto anivon'ny firenena ireny satria tena teo ampanaovana dingana farany ngeza be tamin'izany asa raha tsaroantsika be ny tanàna tamin'izany ny fanomanana ny le tena le fonds de développement local izay amina milliers des centaines de milliers de dollars ny zavatra nandrasana isaky ny commune tamin'izany fotoana zany a rehefa tonga le nilazaina fa hoe fanovana inona ny tranga 9 millions ariary angeny omeny zay tamin'izany tena nanda ary tsy izy nampiakatra azy zay tamin'izany tena nanda ataona inona 9 millions ariary ny zavatra nampanoman'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany a dia tetikasa zay ny teneniko hoe anarivo nisy anetsiny dolara ny volana omanina omena ny commune tsy rairay avy arakaraka ny tetikasa fa zany rehetrarehetra zany tapaka tarangana teo ampanomboana hoy efa tena teo akaiky ny fahatongavana zany zavatra hatramin'izao tsy hita hoe aiza ny fanatsarana tsy hita hoe aiza ny vokatra zany ny hoe veriny sasany fa ho fanovanana tao amboletra izany fa vao maika ny tsitsoroka any amin'ny farany ambany ary inona ny zavatra mitranga kehitriny dia zao ireo asa tanterahana dia saika na ny cible amin'ny fanatanterahana azy na ny fomba fanatanterahana azy na ny mpanatanteraka azy dia saika kitrano atrano ao anatin'ny kitrano atrano a ny fanatanterahana an'izany zavatra zany avy eo anefa mitabataba etsy aroa milaza fa mandroso ny firenena zao samy manana maso mijery tokoa ngapitsika ary samy manana notion ny amin'ny hoe takininona inony zany hoe fampandrosona zany resaka ny député Fidèle Razarapiera teo ny amin'ny lafy ny ara-toe-karena ny amin'ny viditsoloka sy ny sisa anteriko eto fa za anisan'ny nametraka nyity fanontaniany ity foana izay mbola manapirofo satria tsy voavalin'ny mpitondra fanjakana mihitsy fanontaniana kely avy amiko zay za tsy nianatra toe-karena matiera anankiray tamin'ny filerana ataoko tamin'izany fotoana zany fotsiny ny toe-karena fa tsy nandalina an'io fanontaniana tsotra fotsiny napetrako akaiza ny elanelany midiny solika nanomboka tamin'ny vanim-potoana tena nampitotongana ny viditsolika eran-tany ka mandra-patonga zao vanim-potoana zao eto Madagasikara zay everitsika fa teto Madagasikara anisan'ny voiaingana ny fiakarana na fidinan'ny vidim-piainana teto Madagasikara io viditsolika io tsy mipoitra zany mandraky tiany androany tsisy mamaly nanontany hoe inona zany ny teoria ainantsika amin'izao fotoana zao tamin'izany fotoana zany raha ohatra ka tsy mbola tena ao anatin'le fotoana maitsoahatra korytsika tamin'izany fotoana zany tamin'ny ady hevitra dia efa sahala amin'izao ny fiakaran'ny vidim-bary
efa tsy takatry ny fa efa mividin'ny vahoaka intsony tsisy mahavaly ireo lazaina fa manam-pahaizana mitondra ny firenentsika fehany any amin'ny tsy tokony ho izy ny firenentsika ary hiverina amin'ny vahoaka ny fanapahan-kevitra sy ny fijerena hoe tena aloha tena tonga dia makany amin'ilay fanovana amin'izay zay ny zavatra mitranga eto moa ny namana Guy Maxime zay araka voalazako teo niara-niaina tamin'izany tamin'ny sy nahasamy be ny tanànanay tamin'izany fotoana izany ifampizara ihany koa ny endrika ny ainana ny izay zavatra nitranga tany amin'ny 12 taona lasa izay ia makasitraka ny amatosy mivavambahoaka ary manatitra ny araba ho antsika rehetra isa tokantrano miara manonja aminay rehetra amin'ity an'io ty 20 janoary tokoa 2 ary 20 janoary 7 taona lasa zay fahavolombelon'ny tantara tokoa raha ny makasika aniny raharaha 7 iny satria dia raha anankiray azo ambara hoe nanova tanteraka ny fomba fanao politika teto Madagasikara raha tsahivoka ny taona 20 dia farapara ny volana Desembre dia efa nanao ezaka ny filohan'ny Repoblika tamin'izany fotoan'izany Marc Ravalomanana ny amin'ny isin'ny dinika ifanaovana mba isin'ny fitoniana ara-politika teto amin'ny tany sy ny firenena be ny tanàna tsy miankina tamin'izany vanim-potoan'izany noho ny antony ara-politika moa tao anatin'ny antoko dia nisy fomba fijery tsy nitovy dia nilatsaka tamin'ny tsy miankina ary lany somatsara anisan'ny nantsoina tamin'izany vanim-potoan'izany hoe tsy mety tsony zao raharaha zao hitantana ny filoha Marc Ravalomanana tsahivina fa anisan'ny nametraka ny antoko tiako Madagasikara tamin'ny taona 20 tamin'ny taona 20 ny tenanay mbola tena tanora zandry indrindra tamin'izany vanim-potoan'izany rehefa lany tamin'ny tsy miankina dia natsoina tamina fivoriana anankiray ny tarihana Andriamatora Rajoelina tamin'izany fotoan'izany ary nisy be ny tanàna vitsivitsy lany tamin'ny tsy miankina dia nidinika ny amin'ny tsy mety tsony zao hitantana Marc Ravalomanana zao fa mila azery io fanjakana io dia niezaka nieny tao anatin'le fivoriana dia niteny tamin'ny farany za kosa aloha raha resaka fanonganam-panjakana no resahanareo dia tsy mandray anjara amin'izany satria manimba zavatra zany raha ny taona 20 natrehanay ny tolona noho ny 20 dia mba misy zavatra goavana napetraka Marc Ravalomanana hatramin'ny taona 20 ary miarina ny toekaretsika ka raha ohatra nareo ka mieritreritra an'izany dia zao ndao manina ny 22 zay ny tenin'ny Guy Maxime tamin'izany vanim-potoan'izany hoe ny fifidianana manaraka ny échéance dia amin'ny 22 dia ndao homanitsika ny 22 etratsika fifidianana dia zao ny valy teniny tsy voaongatsika tsony io tsy resitsika io raha toka tsy zao dia atao ny raharaha dia niteny tamin'izany vanim-potoan'izany tsy namanareo satria ao anatin'ny fomba fanaovana politika ny anatra an'izany ny tena dia tsy misy afa-tsy ny fandrombahana ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana zay ihany ka raha iteninareo fa tolom-bahoaka teo ataonareo ty dia tsy mandray anjara amin'izany fa fantatro fa fanonganam-panjakana tsotro zao zany tapaka teo ny fifandraisana na anisany ny tondrako an'izany information zany teo anivon'ny mpitondra fanjakana Marc Ravalomanana tamin'ny fotoanariny hoe tandremo fa zao ny zavatra eritreretiny Rajoelina consort amin'io raharaha 7 tamin'izany voaniditra ny 20 janoary vavolombelon'ny tantara mihitsy ary nahita ny faingany reny raharaha rehetra reny ary tao anatin'ny commune misy azy akaiky ny Tanjombato moa dia anisany nitondrako tolokevitra ho an'ny rehetra ny amin'ny oleretsy tsy mendrika atsika ny mandroba fananan'olona satria maro tamin'izany ny olona manodidina amin'ny ahoana io tsy tokony mba anaraka oatra kosa ve fijerety izy toza tsy mendrika atsika ny mandroba fananan'olona fa velao zay andeha amin'izany nanova ny tantara ho satria zao nanomboka tamin'ireny vanim-potoan'ireny nisy be ny tanàna namana zay mba nijoro tamin'ny heviny koa dia tena tonga mihitsy hatramin'ny fandorana ny mahalela azy tamin'izany vanim-potoan'izany be ny tanàna nandorany fotsiny lehilahy tamin'izany vanim-potoan'izany tsy nanaiky mihitsy colonel anakle
tamin'izany vanim-potoana zany tsy nanaiky mihitsy hatramin'ny farany amin'ny hoe tsy azo ekena izao fandrodana na fanongana mpanjakana zao dia nidorana hatramin'ny filahiny. Tsy mbola nisy tantara oatra zany teto amin'ity Madagasikara ity tamin'ny fomba fanaovana politika. Tsy mbola nisy tantara ohatran'izany hoe ny fananana mpanjakana, ny fananana olon-tokana dia noentina olazaina fatolona ara-politika nefa famitehana tsotra zao ny fananana makaravalymanana, ny fanana mpanjakana. Fantatritsika ny TVM, fantatritsika ny RNM. Zany fomba fanao politika zany no noentin-drajoelona teto amin'ny firenena ary mahatonga antsika latsaka katerena 12 taona teoriana ao anatin'ity firenetsika ity. Tsy afaka miala amin'izany Andriamatoa Rajoelina, tsy afaka miala amin'izany manodidina azy fa ny ray petrapetra nandray anjara tamin'ny famonona ny vahoaka malagasy tamin'ireny raharaha 7 reny. Fantatritsika tsara fa nisy toyany zany ary zany raharaha zany tsy raharaha mivalimbalina fotsiny amin'izao hoe fa tsy maintsy mbola misy ny fotoana amoahana n'izany ankariarina amin'ny hoe inona marina ny zavatra nitranga nanomboka tany amin'ny fiandohany zany tololo zany ka hatramin'ny nandraisany Andry Rajoelina ny fitondrana ny volana martsa 2024. Miara-mahalalitsika vahoaka malagasy fa fatiantoka tsy hitanono hatramin'ny 5 000 milliards ariary amin'izao tsika miteny zao ary mihoatra an'izany azy ny fahavoazana nanjo ny firenena malagasy. Zany natonga anay no hoe tsy maintsy ny vondrona tao anaty mouvance Samary Karavalymanana ny amin'ny tsy azo ekena raha toka toy izany ny toetra andrombahana fahefana eto amin'ity firenena ity, toy izany ny fomba fanao angalana fahefana eto amin'ity firenena ity. Reny moa ny tantara raha antsika nahita fa izao fahavoazantsika lalina zao toko lasy toko vavy dia niainga tamin'ny fanonganam-panjakana ny 7 maro ny azo tenenina raha ny raharaha 9 janoary 7 fa ny amezako azy dia zao ny hoe tafiditra teto amintsika ny fomba fanao politika milisy, tafiditra teto amintsika ny mpitondra manao kitoatoa, tafiditra teto amintsika ny fitantanana gabraraka, tafiditra teto amintsika ny fandrobana ny arem-pirenena zay miaopapany satria dia 12 000 conteneur avy hatrany tao anatin'ny 5 taona no niondrana teto Madagasikara tamin'ny resaka bois de rose. Zany ny fahavoazana ho antsika ary firy tamin'izany mba miverina ho an'ny tetibolam-panjakana dia miala tsiny fa tsy nisy. Raha nisy azy dia ny ray isan-jaton'izany voalazako zany no tafody teto Madagasikara. Zao moa tsika dia miresaka hoe Golden Gate extradition an'ireo zay nanao an'izany raharaha zany dia miresaka amin'ny hoe rapatriement an'ireo aren'ireo. Fa naninona arany tsy ny rapatriena ny raharaha tany Singapour, naninona tsy nataony extradition an'ireo olona voaroroy tany Singapour momba bois de rose. Fa zao nareo dia may rehefa tafiditra ao anatin'ilay raharaha ianareo ary tsy afa-miala intsony dia maika ny amin'ny hoe ataovy ny extradition, ataovy ny rapatriement an'ilay 73,5 kilo. Dia mbola tsy aivoko eto fantatsika loatra nisy olona nalaza tamin'izany vanim-potoana zany 26 janvier dia ilay rangahy anankiray zay lasa zoro moa izy amin'izao fotoana zao fa tamin'izany izy afa mifetsoana azy tamin'izany vanim-potoana zany dia aloha tsy tononika bomba ozy ry zalahy nefa nytononika ihany dia zao indray dia lasa zoro ny lehilahy. Fantatritsika loatra zay manahirana satria efa generaly misotro ronono zay tokony nametra-pialana tao anatin'ilay gouvernement dia mbola io ihany fa mijoro etsy mijoro ery ny amin'ny hoe za mbola ministre Pernas Anseg zay efa nanonako tetiny amin'ny hoe Andriamatoa Filoha. Zany fitantanana kitoto zany no efa nisy tamin'ny 7 dia mbola iaina amin'ny malagasy amin'ity 1 ity. Efa hita fa tsy mahomby lay PCA, efa tsy mahomby lay Italien Jirama dia interpellation natao aminy fa maninona tsy raisinao fanapa-kevitra raha tompona andraikitra ianao ny manala azy avy hatrany. Zany natao hoe tompona andraikitra ny manala azy avy hatrany rehefa fahadisoana goavana satria goavana zany erreur de calcul zany. Aiza koa nisy administration publique ka hanao erreur de calcul, aiza nisy Jirama nanana ny expérience 4 taona ka hanao erreur de calcul. Fa ny tena marina dia voalaza namana teo aloha teo
fa tiantoka hatrany no iaina ny jirama ka raha miverina ny vérité de prise dia tsy maintsy ny vahoaka malagasy no iaran'izany ary rehefa iaran'izany ny vahoaka malagasy dia tsy maintsy mitrotry izy tsy maintsy mitsangana izy hoe tsy azo ekena satria voalohany indrindra tsy ara-dalàna tsy mahafa-po azy lay tolotratolotry ny jirama azy tsy ampy ny rano tapaka lava ny jiro roa taona ny tantananareo tsy hitanareo ny paikady ahafahana manarina an'izany fa dia raha malala isaky ny metsika ny raragoavana toy itony golden gate dia tsy misy afa-tsy ny misarika ny saim-bahoaka miala amin'izany raharaha zany misintona ny sain'ny rehetra manao diversion hiala amin'izany rehetra zany dia miteny fa hoe tompona andraikitra manomboko zao ka dia teneniko anao andray matotaleny generaly tsy manaiky an'io a tsy zany ny fomba fitantana andray matofoloa fa raha responsable dia nandray fanapahan-kevitra ny avy atraniny hoe atsahatra ny asan'ny tale generaly soloana ny PCA ny jirama zay tsisy tsy mahalala fa nanendrena ny PCA ny jirama zay kota ny fanjakana dia ny olona akaiky anao zay milalao ny resaka zolika eto Madagasikara ny milalao ny resaka jirama eto Madagasikara tsisy tsy mahay an'izany ny milalao ny aferafera sy ny firaisana petsapetsa ao anatin'io fitantanana misy anao io le super président tsisy tsy mahalala an'izany andray matofoloa ka raha toka tompona andraikitra dia mandraisa fanapahan-kevitra miala avy hatrany ny tsy mahomby toy izany koa ny gouvernement tantsay kristian azandrasany ela rehefa fantatra fa tsy mahomby soloy esory ho anay mpitantana ato anatin'ny miara-manonja dia tsotra ny famakinay azy ny amin'ny hoe tsy tafavoaka-tsony izao fanjakana taritinao zao satria miorona tao anatin'izany tsy faiza mitantan'izany miorona tao anatin'izany kitoto zany miorona tao anatin'izany paipaipaikady politika maloto zany satria maloto zany dia rariny loatra ve raha amin'izao vampitoana itenenantsika zao dia ny vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara no sahirana miresaka raharaham-bary dia ny amin'ny hoe io ndray raha vatsy tsinjo fa ngaha moa tsy andray matofoloa no ny teny fa manompoko zao dia karne pokotany iraisana hitovizana miainga eto Antananarivo renivohitra 20 fokotany enao ane no ny teny an'izany efa bolana lasa zay fa andeha ny programme na digitalisation fa makay zany iza zany no karne pokotany oentinany zany zao le vaovao sa le taloha tsy hay vakina tsony ary zay le mahatonga antsika miteny foana ny amin'ny hoe ny zavatra teneniny vavanao andray matofoloa hafa ny zavatra ataon'ny tananao sy ny mpiara-miasa aminao hafa dia zany ve dia azo vakiny zany ve dia azo eritreretina fa ampahomby fitantanana eto amin'ity fireneny ity hafa ny teneninao androany dia hafa ny ataon'ny tananao kapitso dia inona indray zany zao ny azo mivoaka malagasy ilahatra vatsy tsinjo raha tsy manana karne pokotany amiko diversion avokoa zany rehetra zany dia miangatra ianao mizaran'le izy miangatra ianao satria totofanao ny eto Antananarivo fa atahoranao fa hivondrona sy hilahatra hidina an-dalambe dia ozy izy ny Galenoble ny amin'ny tsy fotoana tsony zao fidinana an-dalambe fa fotoana ny demokrasia zao fotoana ny fifampiresahana fa andre matolo Lenoble vahoaka malagasy dia mitovy amin'ny vahoaka any Europe mitovy amin'ny vahoaka any États-Unis mitovy amin'ny vahoaka any Israel mitovy amin'ny vahoaka traizatraiza manerana an'izao tontolo zao mananjo izy ilatsaka an-dalambe rehefa tsy zakany tsony ny raharaha mananjo izy aneo ny heviny rehefa tsy zakany tsony ny toedra raha mananjo izy hitondra ny heviny ary andray fanapahan-kevitra tandrify an'izany mpitondra mpandainga mpitondra mpamitaka mpanao bela zao dia mananjore izy tompoko ilatsaka an-dalambe ary tsy azo nizaniza sakanan'izany tsy mbola nisy révolution na teto amin'ity tany ity teto amin'izao tontolo zao ka rehefa vonona ny vahoaka dia milatsaka izy ary rehefa milatsaka izy dia tsy miemotra amin'ny fanapahan-kevitra raisiny fa avy hatrany izy dia manala ny fitondrana ary mitady zava-baovao ny mpanohitra ao anatin'izany rehetra zany dia mitondra ny hevitra fanoherana satria tsy mety zany rehetra zany tsy mahomby ny fitantanana 5 taona ny tetezamita lefiny ihany fa ny 2 taona ny eritreretanareo fa hitantanana araka ny tokony izy tsy lefiny tsony
satria tsy mendrika an'izano amin'ny malagasy sy ny arena misy ao aminy na ambonin'ny tany na andranomasina na ambanin'ny tany manan-karena loatra Madagasikara ary manan'olona koa manana fahendrena afaka hitantana. Inona monina maika tamin'ny 4 janoary heritaonany tantanana ny tanàna n'Antananarivo Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'izany fotoana zany fa raha nisy ny fitiavana n'Antananarivo na ninona tsy Antananarivo natao tsara aloha vao ny azakazaka hitantana teteza mita fa tao mihitsy ilay fikasan-dratsiny amin'ny hoe nanompoka tany ny paipaikady rehetra andrombahana ny fanjakana ary mahatonga antsika malagasy sahirana amin'izao vanim-potoana iresantsika izao dia tsy mahagaga raha amin'ny taona ny 2024 dia miara mahafantatra tsika ny amin'ny hoe ao anaty fantrana lalina ny firenena 270 ny sahirana tsy mahavidy no haniny anio intsony fa ny hanina anio trosain'ny rapitso raha malagasy dia sahirana tanteraka satria fantatritsika loatra fa zany fomba fanao politika maloto nentina teto amin'ny firenena zany no mandatsaka lalina atsika ao anatin'izao raharaha zao tompoko lasy tompoko vavy. Inona no azo ambara sy anetanana atsika ao anatin'izany dia hoe zahay miara-manonja isika rehetra miara-manonja dia tompony ty firenena iombonany ty. Tsy azo ekena intsony ny fandrobana, tsy azo ekena intsony ny fanodikodonana ny saim-bahoaka andeha makany amin'ny tsy fahombiazana, tsy azo ekena intsony ny fandrobana ny harem-pirenena ho amin'ny tombontsoa manokana sy ny manodidina, tsy azo ekena intsony ny kitrano an-trano, tsy azo ekena intsony ny firaisana petsapetsa eto amin'ity firenentsika ity fa tokana ihany ny tanjona dia ny ahafahantsika manana firenena matanjaka mieritreritra ny tombontsoa imbonana, mieritreritra ny zanam-bahoaka, mieritreritra ny fanabeazana, mieritreritra ny fahasalamam-bahoaka dia mampalahelo mihitsy ange satria anangana hôpitaly manara-penitra no mahamaika nefa ndana tsy dio ny azera ndana tsy dio be felatanana fa ao anaty fahasimbana tanteraka na ny trano na ny fitaovana tsy misy na ny fanafody tsy misy. Andriamatoa Rajoelina no ny teny enao tompoko no ny teny fa tsy mandoa vola amin'ny malagasy amin'ny fahasalamam-bahoaka dia izao raha marary ianao dia aza marary ihany raha malagasy fa tena sahirana tanteraka raha manana fianakaviana miditra hôpitaly na manana olona akaiky miditra hôpitaly dia sahirana atanteraka. Zany rehetra zany tompoko lasy tompoko vavy ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenentsika izahay miara-manonja aminareo ary sika rehetra miara-manonja dia mikopakopatana ho antsika rehetra any amin'ny faritra satria fantatra loatra ny fitiavanareo n'ilay fandaharana sy ny fanarahanareo azy zany no antom-pijoroantsika, zany no antony-ivondronantsika ao anatin'izao ary ny mpanohitra no manana maronisy araka ny teniny Zokibendrenjato zay amin'izao tsika amin'ny teny izao tsy matahotra fifidianana, tsy matahotra ny ninona fa kosa mitaky ny amerenana ny asin'ny firenena, ny amerenana ny asin'ny vahoaka masy mandidy. Zany no takitsika satria anareo atsika ny fahefana. Eto amin'keto ny solombavambahoaka ny avaradrano sy ny solombavambahoaka namana avy any arivony mamo zay ny anjarako fa dia apitaiko avy hatrany ny namana jery indray ny fandraisam-pitenenana Andriamatoa solombavambahoaka miara-manonja hatranytsika ary tsy misaraka menanao ny fitenena. Ya dia faly ny miaraba ny mpiaino izao fandarana miara-monona zao ny tena koa ary marina tokoa ny voalazany namana rehetrarehetra teo izay nandray fitenenana teo ary androany tokoa moa dia 26 janvier 2021 dia matsiaro ny zavatra niseho tamin'ny 7 ny tenatsika tamin'izany fotoana zany ny tenako dia olotsotra ary nahita ny zavatra niseho rehetrarehetra nyaina tany anatin'ireny vahoaka rehetrarehetra zeny nahita n'ireny fandoroana fandrobana rehetrarehetra zeny ary anisan'ny nalahelo mitomaly mihitsy ara satria nieritriretina efa ho lasa lavitra ty fireneny ity kanefa dia izao ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao ary tsy azo didy tsy hity reny, tsy azo hodinadino ny tantara satria ireny zavatra niseho rehetra teto amin'ny fireneny reny no anisany na tonga atsika ao anatin'izao fantrana mangitsikitsika izao ka tsara no atao hoe hijerena sy andiniatsika ny zavatra nisy seho
ny zavatra lasa mba hahafahantsika mijery no avy ihany koa. Ary raha zavatra iainana amin'izao fotoana zao iako dia tena rahantsika malala ny fahantrana fa tena latsaka lalina tokoa ty firenentsika ity. Ka eo indrindra no amin'ny mahasolom-bavambaoaka ny tena dia miezaka no manao izay asa izay midina eny fotony meno fitaraina andreo vahoaka ireo ary indrindra mijery hoe inona marina ny tena marary an'ity fireneny ity. Anisan'izany no mampimenimena vahoaka amin'izao fotoana izao ny facture-ny jirama izay tsy vitany hoe lafo fa tsy mandeha amin'izay laoniny. Indrindrandrindra ihany koa ny eo amin'ny resaka rano. Io rano tsy vitany hoe lafo koa ny eny bidon 500 na 700, misy an'izany izy amin'izao fotoana izao vidin-drano tsy vitany hoe lafo fa tena tsy misy koa le hovidiana. Ka inona no ataontsika amin'ireo vahoaka ireo re olona? Zavatra iainan'ireo vahoaka ireo efa miaino anatin'ny fantrana izy, miaino anatin'ny tsy fisina izy nefa na ny hanina hohaniny na no jiro anazavaniny ao an-tranony na ny facture ny jirama tsy voalohan'ireo olona intsony. Za zany te hiteny amintsika hoe zao foana ve ny iainan'ity vahoaka tsy mandady arin'ity re olona. Tsy mety tsony ny zavatra iainana ohatr'izao. Ary anisan'ny hoentina eto amin'ity miara-manonjy ity ny ampahafantarana zavatra misy rehetra ny mety sy ny tsy mety eto amin'ity fireneny ity. Ary ny eto amin'ny mpanohitra moa dia lazaina foana fa hoe mpandainga ary mamoron-dainga. Za te hiteny aminareo izay milaza an'izany fa ny zavatra tenenina rehetrarehetra eto amin'ity miara-manonjy ity dia zavatra iaina amin'ny vahoaka, fantatra eo vahoaka ary ireo vahoaka ireo tsy mitendra eo fa mahafantatra an'izany ary ireo vahoaka ireo hitsarantsika, hitsaranareo mpitondra ihany koa dia miara-mahita etontsika hoe iza marina ny tena mandainga, iza marina ny tena milaza ny marina. Izay eto dia tena hiezaka ampahafantatra ny vahoaka eto amin'ity fireneny ity ny zavatra marina sy ny zavatra misy rehetrarehetra satria izay ny joroanay mpanohatra. Ary raha anisan'ny tiako hijoroana vavombelona aminareo ny hoe ny fotoana izay na olon-tsotra anahy sy ny dirako tato anatin'ity sehatra politika ity dia te hanavitra an'ilay firenena satria vitsy ny olona masaha mijoro, vitsy ny olona masaha mitsangana hoe ahoana ny anampiana mpitondra na ahoana ny anampiana ahafahany fanampiana fanolo-tanana ahafahana manarina an'ity fireneny ity mba ho afaka ao anatin'izao fahantrana izao. Ka manentana antsika namana tapaka raha misy azonao atao, raha misy nao azonao anampiana hoe ahoana fomba irametana, ahoana fomba ifanohanana mba hahafahantsika manarina izao firenena izao masahi mijoroa satria ty taona ity dia efa nambarana filomarika Ravalomana fa taona amin'ny fahasahina. Ary zay ny asahinay miteny koa satria raha ny fahasahinay hiteny hanavitra ny vahoaka, hanavitra ny firenena dia tsy mipetraka fotsiny amin'izao zahay fa tena hijoroanay zany satria vahoaka nametraka anay amin'izao toerana mahasolom-bavambaoaka izao ary izay soa sy zavatra efantatra fahasoan'ny firenena izay ihany koa ny joroanay sy hidivanay eto amin'ity miara-manonjy ity. Ny vidim-bary eo efa nitenen'ny namana teo loto ihany koa ny atao hoe fahalafosany sy tsy zakany olona itsony dia tsy izay le vidim-bary lafo zay no namaika amin'ny fanjakana fa le kapoaka fahamarana indray. Ka le kapoaka fahamarana tsy io ny olana amin'ny vahoaka fa le vidim-bary zay tsy zakany itsony zay ny tena olana. Ka sao dia mba omenareo ny kapoaka mangidy indray reto vahoaka malagasy tsy mandady arony reto satria efa zao mahazo anazy mbola zavatra tsy marary azo no eritreretinareo atao. Ka izay namana no atao hoe fandraisam-pitenenana kely aty amiko fa dia eto koa ny namana député Rodin zay eto akaiky eto dia omeko anao ny fitenenana. Eny ary misorabetsaka na amin'ny fitenenana fa voalohany arabaina daholo ny vahoaka arabaina koa ny an-tanàna rehetra zay manaraka tena manaraka an'ilay miara-manonja le any ambanivohitra satria
any tanàna rehetrany de mieno ary tonga tany ny tena moaly de hoe ay tena misaotra fa tena manao za ny tiako tenenina 26 janvier todika mivaoaka malagasy ako ndretana rehetrarehetra zany ranomasom-bahoaka ranomaso nentinao tamin'izany satria niady tamin'ny Besandra ianao aiza moetsiny satria tamin'ireny vao fitaka hatramin'ny tafika nentin'ny zalampampanonga-panjakana nentina nanovana ny zavatra aiza malahelo satria ny fina fotsiny de hoe ohatra zao foana ve zao tsika miara-manontsika menakavy am'izao fotoana androany itenena zao omaly hatramin'izay de herinandro zay natapabolana ny boany ty de ao anatin'ny tena miara-manontsika fa mitodika ny afilolanym-bahoaka président lam-bahoaka nidina tany ambamivora aiza de ampijaliana fa mijaly le vahoaka maintso ny raha vitoto ny tsinainy difotry ny angivo ny tsinainy zany ny sakafo hoanina any ny antony a reo sisa no azo atao de mangotraka de masinafo a de midonaka de mihinana mitsotsotra zany misotran'ireo vary tsy takatra 700 ny kilao zany ny nalefako tamin'ny télé omaly 700 ny kapoka ny lalana itonana vary tsy fantatra ntsony na makany amin'iny na resarety fa efa davao izy nany aminay zany efatra ny omby mitondra rompo mitondra sarety fa efa efatra enina mitondra sarety anankiray zany ny fampijaliana omenareo nefa nareo milaza fa mizara vola ndragove milaza makary makaty tiako teneniny eto de miditra satria niko tantamatatavy fa tsy haiko natolo-kevitra zay le so de mifandray am'le filoha teolo filoha ray aman-dreny dideratsiraka marina le filoha kehitriny satria nylazaina fa zaraina bulldozer tracteur tsy tracteur fa bulldozer engin anaovana lalana isaky ny district de meno ny ainanay zany andre mato filoha lam-bahoaka satria iza tamin'ny andro présidentaratsiraka nisy an'izany nizaraina isaky ny district reny fitaovan-dreny anaovana lalana nomeny ny député fa azadiny fa maty tanteraka tany atsatany daholo reny ny antony a omeno le bulle reo ny nation reo izy ny chauffeur izy ny district anakarama ao amin'ny district any ny chauffeur ny district raha tsy misy izy ny mécanicien any an'izay tondrandreo tanàna any zany hoe le mpanory hevitra anao kaikina tena fople de aiza mena balalora le vahoaka atao fitabitry foana ny antony tenenako an'izany de zany ho alefanareo any amin'ny district reo izy ny commune sa androsaka gazoil raha ny any amiko fotsiny de hoe vidina bononoka filsibika no mahavidy gazoil andefana bulle namboarana ny lalana makany ambanivohitra makany amin'ny commune izy vidina voatapi ohatriny de ho alefanareo izy ny antoka ny gazoil hoandreo chauffeur-ndreo sy ny anina de farany a lasa risoriso afera-ndray a potika miantona asina vato ny tongotr'ireo fa disy tetika ianareo satria any amin'le fiainam-bahoaka ny tokony niazaka zao e any ny tokony nentina nanatsaraina fa ohatriny navidina bulle anankiray de taiza le vola koa aloha e taiza ndray ireo avany amin'izy ndray ireo so de takan'le basy sy le izy le i rehetra ampiadina mahery vaika tsy fantatra raha am'izao avany amin'izy vola ava amin'izy de ao atao zany soratana amin'ny anaranareo mpitondra daholondray reo zany fa hoe satria tsy hitao anaty budget reo ngan'isy andreo tao de ho any an'izy reo ho an'izy zany izy zay ny teneniko hoe le balarora sy le resaka fitabitro baloha ijanona tamin'izay fa rotaona ny tondrana azy de fa betsaka zay e fa meo amin'ny zavatra maizy azy le vahoaka mba ahafahany miaina tany an-tanàna koa eto mitodika satria anao miteny an'izy foana ndre mato filoha lanim-bahoaka tolérance zéro amin'ny resaka corruption na CLD 2019 zahay nanaovana police technique anankitelo zava-misy a lokonareo anty lokonareo ty le loko manara-penitra le trano fa za aloha de tena nyteny taminareo rehetrarehetra zay tompony anaiky tampiasa-panjakana ary teneniko eto mibe akoa indrindrindra CLD 2019 narivo mamo miangavy anareo fa lasa corruption tanteraka io ny antony de zao everindra laotra manao tranombola izy a na ny lalotra tsy mandeha amin'ny jelonina nefa mivola be le izy a nanaovana an'izy CLD ny député io 2019 ny 2018 a efa vitanay efa vitako iny tsy manina vitanay
fa ny rahana tamin'ny fitondràna teo aloha fa 2019 any fitondràna ankeny de reny ve ny zavatra omena amin'ny vahoaka na de any ambanivohatra eto de mitarika anareo za aloha de tsy nanao sini an'le izy e tsy nety tamiko le izy satria zay ny tolomanay 73 député hoe aiza ataony zavatra nataony teo aloha rasy taloha de io mbola averina am'izao fotoana raha zay nareo fa ratsy fitondrana teo aloha satria tam'izany isany tam'izany hoe Claudine affaire resaka trano hoe fanorenana tsy te ty zany a tonga tany ny tena ny olona le entreprise tsy fantatra hoe makany ka izay ny teneniko aminareo hoe le olona miara-miasa aminareo fitondrana teneny daholo nampiasam-panjakana na iza aiza manao andre fa manjary tsy tia mivahoaka manjary tena fotateraka ianao mijery an'le izy ka eto zany a mitsidika am'izay zavatra zay hoe ajanony aloha mba arao maso eo a 2002 CLD 2019 a district Anarivomamo de hitanareo a misy hoe collège technique misy fianarana anankitelo natao tamin'io fa tsisy mandeha amin'ny gelone reo ngefa sainga hoe osiniavina ho aloha mivola za tsy nanao a ary tsy nety a satria zay nampianarana anay zay na député anay naharitra mitondra zay voeo napetraka président Ravalomanina hoe zay ho an'ny vahoaka ny soa am-bahoaka fa iza mangalatra amin'ny vahoaka de zay nataonay hoe tsy nety tamiko lizy a de najanona teo ny tantara zay zavatra misy avany a mbola mitodika ihany mangidy tena maitso tsy naim-bahoaka amin'ny angivy maitso tsy naim-bahoaka amin'ny raha fitotany ambanivohitra satria ny tontona fa io BDB vomanga tsy misy lalany evidanana entana tsy misy ka eo ny teneniko anao ady le ahitraitra janony le revirevy ajanony fa le vahoaka jerena zay nge manao azo tenena fa de aloha apitako amin'ny namako reto zay to akaiketo a ny fitenena satria fotoana efa mandeha ihany fa de zay ny afatra vaty amiko zany a ho anareo fitondra eo amin'ny fitondrana misaotra ny député Rodaintsika voafidy tao amin'ny district Anarivomamo nampatsiahany zay zava-misy any ambanivohitra izay a ary dia io moa mampiavaka ny namantsika satria dia mitazona mihitsy ny am'izay hoe fiaina ny tatsaha amin'ny akapobean'izay ary sary-piaro am'izay nisy olombavambahoaka atsika eto amin'ity miara-manonja ity a miaraka aminareo ndray ny tenako amin'izao fotoana izao ny andro any moa dia zava-dehibe satria araky ny efa nambarany namana rehetra tao de hoe 12 taona androany zany lay niverina fa révolution orange teto Madagasikara tamin'ny taona 2020 20 janoary dia andro mangidy ary mainty ny raona sy ny lanitry Gasikara ary dia saika ny rehetra avokoa zany ireo toerana lehibe teto amin'ny firenena na orinasy io na ireo toerana zay mana-tantara nandritry ny fotoana rehetra zay efa nananganana sy nanamboarana an'izay hoe foto-drafitrasa ho an'ny firenena izay zay zany ny tena azo lazaitsika fa tena zavatra ngezabe neverina zany tolona tamin'ny taona 2020 zany fa tena hitondra n'izay révolution zay satria ny révolution orange dia s'inspiré ny mpitaritolona tamin'izany fotoana zany tamina révolution tany Ukraine tamin'ny taona 2020 ary tam'izany dia tsaroantsika tsara fa dia fifidianana no natao tany ary dia feno osika feno kolikoly ary feno alabato zany fifidianana tany Ukraine zany nampitsangana ny vahoaka ray manontolo tany amin'ny firenena nisiny zany révolution orange zany ary dia noentina izay loko orange izay hoe tsy eketsika etsony zao fa andro ny fanovana izao ary betsaka manaraka amin'izay alabato sy kolikoly zay ny fahatsompanantenana teo amin'ny fiainan'ny firenena dia niainga teo Kiev zany révolution orange zany ary paritaka tamina firenena maro samihafa rehefa nisy ny tolona tamin'ny 2020 zay nanomboka taty amin'ny farany 2020 zay nitondrana ny vahoaka malagasy de hoe anao révolution tsika kinanjo ny zava-misy dia nentina tany amina révolution na diso ny vahoaka malagasy révolution na diso zay nandiso fanantenana révolution na diso zay nadiso ny adevitra rehetra taty aorina révolution na diso zay nadiso ihany koa zay fomba nitondrana ny tolona izay satria dia nanomboka teo zany ny 20 janoary zay tsarovantsika 12 taonandroany dia niainga ny gaboraraka rehetra teto amin'ny firenena niainga ny fahampitehana rehetra teto amin'ny firenena ary niainga ny fitantanana akamakama ny fitantanana feno kolikoly niainga ny fitantanana izay tsy mitsinjo
ny vahoaka satria inona mono na ninjihana ny fitondrana tamin'izany fotoan'izany zay ny nambarana namana hoe vavolombelona daholo zay ato anatiny tia miara-manonjy ity satria samy tamina kansamihafa izay tamin'izany fotoanandro izany na teo amin'ny sehatry ny asa izany na teo amin'ny sehatry ny andraikitra izany fa nylazaina fa misy ny monopolisation eo amin'ny resaka orinasa eo amin'ny resaka marché misy mifampifangarona amina orinasa sy ny fitantanana ny raharaha-pirenena misy ny fakanatany misy ny fangejana zay faneho-kevitra sintsisa izay de zay ny fomba nanetsehana ny vaoaka fa ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao milaza miara-mahita zany tsika ary tsy karoana lavitra zany fa ny fiainan'ny firenena taratsitsika isan'andro mivoaka ny trano no henotsika amin'ny radio ny tazantsika amin'ny réseaux sociaux amin'ny Facebook no hitatsika aminatin'ny tokantrano sy ny kapokatsika sy ny vilantsika ny manamafy fa diso lay révolution natao tamin'ny 2022 ary nanimba sy namotika zavatra marobe zany satria dia voamaika miopapana noho ny zavamisy ny zavamisy amin'izao fotoana izao 1 euro de niteneny namana teo fa 11 000 francs tamin'izany fotoanandrano zao izy raha ny tsena eo amin'ny fifanakalozana de 10,000 ariary na 25 000 francs ny 1 euro amin'izao fotoana izao tsy niaina tao anatin'izany délestage zany isika kanefa ny everina fa hoe anatsara ny jirama zao nefa ny fiainana zay hitantsika de hoe tsy tafavoaka ao anatin'ilay sehatry ny jiro sy rano malagasy tsy ho ny voaka malagasy ary tena mikaikaika mbola mora raha nanambarany député jery azy teo hoe 700 ny bidon-ny rano fefa misy mividy 500 ary misy aza tsy mahavidy any amin'ny tontolo zay misy azy ary de hitantsika ihany koa raha izay resaka zay fa betsaka no very asa zay ny tenentsika hoe nanomboka tany amin'ilay 7,2 zay nampanatenaina ary nisin'izay révolution zay raha toka ino lay révolution dia ny apotika ny fiainan'ny firenena ary zavatra hafa mihoatran'izay aza nitaratsika amin'izao fotoana izao de io kabraraka hitantsika io ary voaingantsika zay mbola mandeha amin'izao fotoana izao ny raharambolamena mandeha amin'izao fotoana izao ny resaka bois de rose sy ny sisa indrindrandrindra tamin'ny ny siny zay teteza mita atao anatin'le hoe tena hanova isika potika zany ny fiainan'ny firenena ary zay no mahamiara-manonja antsika satria tsy azontsika avela irery tsy azontsika hotazany potsiny zao na manahirika satria dia manana andraikitra ny tsiraray manana andraikitra ny olo-pirenena manana andraikitra ny mpanao politika manana andraikitra ny mpitondra fanjakana na solombavam-bahoaka izy na be ny tanàna izy na mpanolotsaina izy any amin'ny sehatra zay misy azy hiteny ny fahorian'ny malagasy ary atonga an'izay hoe inona ny tokony ataon'ny malagasy mbola zaka ve zao mbola aza atao ve ny miaritra amin'izao fa raha toka mbola mety amin'ny malagasy de veritsika fa tena fanapotehana satria lasa silence complice ny zavamisy amin'izao fotoana izao na manahirika ka amara-paranako an'izay faneho-kevitra zay de hoe ny foto-kevitra miara-manonja zay hiarahantsika eto de mazava ho azy hiara hiteny hiara hitsangana ary hiaraka hamehery ao anatin'le hoe misy tanindrazana iombonana eto ary ny sasaran'ireo ray aman-dreny teoloka mba tsy handisotsony amin'izay fitsanganana sy fahampitehan-javatra takan'izay nitranga sy nanababona ny fony vahoaka 12 taona lasa zay zany de foto-kevitra vaovao miara-manonja amina fisainana iombonana ao anatin'izay firaisan-kin'izay no tokony hitsanganany malagasy namana Erika Randrenaivo. Ya mankasitraka fandiraka zafy manantanina meny fitenenana faly miara-batrany ny voaka malagasy manaraka tsy tapaka ny onjam-peo miara-manonja bona ny versera aloha zany anareo fa natratra ny 20 janoary 20 soarivo bona ny versera koa moan'ny malagasy rehetra amin'izany 26 janvier zany tsy hoe nitondra inona ho atsika ilay izy hatramin'izao raha 12 taona lasa no nitondrana zany vahoaka zany tany amin'ny lalan-diso noentina tany amin'ny kizo izao ny efa rano mifankahitetsika de androany ny voaka malagasy mbola manontany hoe roviana sy ny hoe aiza ho aiza ny valy teny avy aty miara-manonja de ny hoe isika malagasy no nametraka ny fitondrana io izany hoe isika ilay nampindrana azy no zany tompona ndraikitra tanteraka isika rehetra tamin'ny fametrahana azy ny toyan'le fanontanianareo mbola ianareo ihany koa no mamaly azy. Ny zava-misy ankehitriny rehefa manao anty fandarantsika ity sika de ny fanasokitana fanalana baraka ary fidirana amin'ny fiainana olo-tokana mihitsy azy tsy mampaninina
zakaitsika zany izao nefa ny mahagaga fangamo isika ato amin'ny radio miaraka manonjany nanao an'izany andao namboatra kapoka manara-penitra ngamo isika ato amin'ny radio miaraka manonjany no nandiso ny facture ny jirama izay fantatra fa io no anisan'ny société mpanjakana izay hoe hitavanany le fanjakana mihitsy zany volam-baoka izany tokony anangana usine angeza be koa izany izy namana fanira zafy manatany usine angeza be anaovana bâtonnet asa raha tsarotsika zany bâtonnet zany fianarana manisa raha ohatra ka tsy mahay manisa ka manao ireo de calcul de le voaka malagasy no mizaka ny tseriny eny ao anatiny fa ngamo isika eto amin'ny radio miaraka manonjany nampiakatra ny devise euro lasa 25 000 francs fangamo tsika teto miaraka manonjany nampanantena tsy misy mivoaka malagasy nampanolofy ary hatramin'izao tsy misy mifanentana amin'ny filany voaka malagasy mihitsy zay zavatra tenenina sy ny zavatra miseho tsy tsika teto nge nanao an'izany isika mampatsiahy fotsiny hoe inona le zavatra nampanantenan'io flo io ho atsika voaka malagasy nanomboka tamin'ny teteza mita zany hoe raha ny fomba raha ny taona nitondrano io nge 7 taona so adinitsika tadiditsika tsara tamin'izany fotoana zany lazana ny teteza mita satria leo isika tamin'le fitondrana dia nitenenina hoe teteza mitatra dia izao ary izy mbola miditra 2 taona ka miverina any amintsika le fanontaniana hoe ho zakatsika ave izay mantsy tsy afaka ny amaly an'izany eny andalana eny rehefa mifaneny amintsika dia hoe rovina ihany izy ity tsy fantatra moa le dikan'le hoe rovina ihany izy ity fa isika ny tokony mamaly an'izany satria mananjo tanteraka izaho sy ianao mananjo isika menakavy ampatsiahan'le filoham-pirenena eo aizy le tomba nezaka aizy le fampanantenana pokaty izy atreto kapoky niseho atoato fampanantenana tsy misy atreto tsy tetan'izy zavatra be deabe fa isika ianao ka ho tonga saina isika vahoaka be deabe no efa nitenenina teto ary betsaka nefa nazavaina teto nitondrana porofo ka tsy fantatra hoe iza mandainga iza manao inona rehefa ny any aminareo mantsy ny voatohitohina mailaka mihitsy ny rafitra rehetra irovana anareo ary magaga dia ty efa hita taratra sady fa miady an-trano ianareo menakavy ianareo no mamorona compte faiky familezanareo amin'izao fotoana izao nareo tsy manakavaly anay zay koa nareo vao mipotra koa miditra ny vie privé-n'olona izany ny toe-tsainy mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ialana tsiny na dia misy azy tsy mivavaka tokony mba hita taratra ihany ilay fianarana zay natao nareo moa malaza hoe manam-pahaizana be nanaovana recrutement mihitsy hoe mitady manam-pahaizana izao fanjakana izao mahagaga olona hitondra firenena efa ao anatin'ny fitondrana ianao vao mitady manam-pahaizana tsy ny atilo ny tratran'izany fa izay dia miezaka foana manitsy ny lalany voaka ary mampafantana ny zava-misy marina ary dia mbola mampanantena ny voaka malagasy fa ny marina ary ny marina trany no hijoroana mahereza raha zava-nisy tamin'ny fotoanandro teteza mita ampatsahivy kely fotsiny ty zavatra ity dia efa fomba fanao le miteniny tsy mitovhevitra amin'ny tena hoe aleo mifanena amin'ny mpandainga aleo mifanena amin'ny mpamosavy toy zay mifanena amin'ny mpandainga dia napetraka tamin'izany fotoana zany zay mianada tao amin'ny Free FM hoe reo tena mihoatra noho ny mpamosavy mihitsy fa mifanena amin'ny mpamosavy mbola tsara kokoa no mifanena amin'ny mpandainga tsy gagatsony azy zany raha androany le izy naverina indray tamin'ny maître antra razafy manatsoa hoe ny mpandainga dia mihoatra noho ny mpamosavy efa fanaonareo no miteny an'izany antanio ny tantara fa fantatrareo zany hoe nisy inona ny tranga nanaovana an'izay tamin'ny fotoana ny teteza mita fa mampatsiahy kely fotsiny androany hoe zay ny zava-nisy tamin'ny tantara mbola tsy miovonareo amaranantsika ny fandarana amin'ity marain'ity dia ampatsiahanareo an'ilay fitsangatsanganana zay ataontsika amin'ny faheniny volana febroary ny faheniny volana febroary amin'ny valo sasantsika no miainga dia apetrako tsara le izy hoe ho anareo zay maneritreritra andeha amin'izany fitsangatsanganana zany dia tsy maintsy misoratra anarana ka nisoratana anarana dia aty amin'ny MBS aloha amin'izao fotoana izao no anaovana an'izay fisoratana anarana zay ny fisoratana anarana dia toy izao raha ohatra ianao zany ka andeha fiaranao manokana dia mila miteny ianao hoe izahay andeha fiara manokana olona efatra dia misoratra anarana dia alainao le badge dia iny mandeha fiara manokana ianao zany dia tsy misy olana iny satria fiaranao iny ny anankiray faharoa dia hoe zay indray misoratra anarana fa andeha amin'le fiara imbonana zay tsy misy sarandalana alohanao dia amin'iny kosa indray ianao zany dia miteny hoe zay andeha an'le fiara imbonana olona folo zay na olona telo dia alainao ilay badge hoaninareo olona folo tsy voatery akaty daholo nareo rehetrarehetra andeha fa ray aminareo ihany makaty misoratra anarana manoratra ny anaranareo
tsy maintsy hoentina ny anaranareo rehetra de soratany eo a de alay ny baditra anareo raha folonareo mandeha na roapolonareo mandeha na roambifolonareo mandeha na diminareo mandeha de olona ray ihany manoratra an'izay aty a de miteny fotsiny hoe andeha fiara imbonana na andeha fiara manokana ohatra zay koa anao raha andeha moto de tsy maintsy miteny hoe za andeha moto de ireo rehetrarehetra ireo zany reo fitaovam-pitateranareo a de tsy maintsy asina autocollant ny andro ny fahenina volana febroary vao apetaka zany hoe mbola mena toromarika reo ohatrany ahoana ny fametahana azy dia misy ny manome anareo sy mizarana iny aminareo zany a mba hitovy isika rehetra ka tsy hoendrikendrehan'ny olona hoe lay mpitsangatsangana no nanao an'izao tatsy fa ny fiara zay mandeha mitsangatsangana de tonga de fantatra hoe iny fa misy autocollant ny moto zay mandeha mitsangatsangana de fantatra hoe iny fa misy autocollant fantatra daholo tsika rehetra am'izay fotoan'izay zay ny antony nanaovana an'izay ny olona rehetra zay tsofoka any amin'ny toerana itsangatsangana de tsy maintsy mitondra badge fa tsisy olona mandeha tsy voiziny eo ka isika olona endry a manaraka fandaminana dia ajaina tsara zay fandaminan'izay ny fisoratana anarana ny farany dia ny fahaefatra ny volana febroary ny fadimy zany tsisy fisoratana anarana tsony a fefa mandamina fotsiny sisa zay le fadimy fa ny fahaefatra ny volana febroary tsika manko ty mandeha faraparany io vao tonga de zay mahatonga na miteny hoe ny fahaefatra ny volana febroary ny farany fisoratana anarana de fa misy fandaminana rehetra mikasika an'izay ny ora engatsika amin'ny valo sasany lay amin'ny valo sasany a miainga aveo amin'ny toerana anankiray ny mandeha fiara imbonana ho an'ireo zay mitondra fiara na mandeha moto kosa dia miandry eny amin'le lalana izoran'le fiara ianareo rehetra mbola omeny eto daholo zany zany rehetra zany hoe aiza le toerana engan'ny fiara imbonana de aiza lay andrasan'ny olona mandeha fiara manokana amin'io fotoana io zay zany a no tsara ampahafantarina atsika rehetra mba ahatonga atsika ho iomana tsara amin'le izy ty indray zany ny fivoaran'lay fanomezana anareo an'le vaovao misy mitsiritra be ty polo ty makasitraka be anareo le tian'le izy fa rehefa nandinika tsara zany zay rehetrarehetra ato anatin'ty miara-mononsy ty dia hivarotana an'le izy a izay mitady an'le izy zany fa tsy tonga de rehefa aveo de telefônina ndray fa apetraka aloha le fandaminana dia aty any nareo no vidin'le izy ary zay de eto de mametraka sao de isy ianakendry ray any anamboatramboatra polo fa hoe le aty any akena fa raha ohatra ka tratranay manao an'izay nareo de tena tsy fanaraka tsika fa le aty zany mba hitovian'le izy tsara de hoe reto le kalitao mitovy a am'izay resaka polo zay dia misy ny toromarika mbola omena anareo a amin'ny fanaovana izy mba hahafahantsika manana an'le izy ezana ny hamirary an'lay vidin'le izy zany a ho zakany akamarony zay a manana eritreritra anao an'le polo mba hitovy koa tsika zany ho any zay afaka manao an'izay zay ngamba aloha zany ny toromarika omena aloha androany fa mivoatra isan'andro eo moa zany ny toromarika efa mandeha fisoratana anarana efa atry ny maly efa misy an'ireo jeune team mandray anareo a aty a amin'ny MBS anosipatrana zany a ho anareo zay misoratra anarana mbola mieritreritra toerana anankiray hafitsika afahana manao an'izay fa tsy maintsy misy fandaminana enjana be le izy a mba tsy sangojo izy ny fitenin'ny tanora ny fandaminana amin'ny ty resaka fisoratana anarana ty dia makasitraka atsika rehetra miaino hatramin'ny farany an'izay a toromarika ny mena mikasika an'ity a fitsangatsanganana ty zay ny teny ateo hoe misy hirany Mario Badio efa vonina le izy rehefa aveo rehefa vita fa ameko any Rina Rabe Manjara mamarana an'izay fandarantsika miara-mononja tamin'ity fahenina amby roapolo ny volana janoary 2024 ty zay eny ary toko lasy tompo vavy araka zany natiana zany araka tsy maintsy voatery isaraka satria tonga ny fotoana izay amaranana ny fandarana miara-manonja raha mpitso indray tsika miaraka eto toy ny fotoana mahazatra ary atsidika avy hatrany fa misy resaka FFKM moa amin'io raha mpitso io ankoatra ny loahevitra maro be samy hafa izay ho arahantsika veloma tompoko